Androany ilainahary nanome antsika andro vaovao indray amin'izao alarobia 3 febroary 2024 izao. Tafaraka isika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada ary ao anatin'izany no ananterana ny arabo mampirarintso ho antsika mianakafy na ianao eto Tanindrazana na ianao any am-pitan'ny ranomasina araba izay midika ho fiarahana sy ho fifamatorana. Tsy misy akanavaka izany fiarabana izany fa toy ny mazatra ataontsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafivalo. Ho an'ity fandarana indray mitoraka ity toy ny mazatra dia misy ny famakafakana isatsokajiny ijerentsika lohahevitra maro lafy, lohahevitra mazava loatra, tsy misavoan-danitra fa toe-javatra iainantsika eto Madagasikara, lafiny sosiala, lafiny politika, lafiny toe-karena, ao anatin'izany ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany, ny fiaraha-miasa amin'ny samy ato anatin'ny ato, manahoana ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainam-bahoaka, manahoana ny hoavin'ity Madagasikara ity, ho resahana eto daholo izany rehetrarehetra izany satria rehefa tsy miresaka isika dia ny vokatr'izay dia manahirana satria misy zavatra tsy fantatsika ao ary misy mpanararoatra rehefa tsy miteny ianao zany dia ararotin'ny sasany izay rehetrarehetra zay. Fanararotana mazava loatra tsy mitondra soa ho an'ny be sy ny maro fa mitondra soa ho anna olombitsy ao anatin'izany rehetra izany. Zeronela tompolasy tompovavy fa ho avy eo ny namana faniry Razafy Manatany hiaraka amintsika toy ny mahazatra eo ihany koa ny mpisehatra hafa izany ary ankoatran'izay dia eo ny mpitondra famakafakana efa mahazatra antsika efa eto akaikety zao Andriamatoa Motarson Alleluia izay efa mpitondra famakafakana izy ary amin'ny teknisianina amin'ny olom-pirenena ihany koa mandinika izao fiainan'ny Madagasikara zao no hitondrany anjara eo amin'izay famakafakana izay. Fa raha ny hoe vaovao nisongadina aloha zany tao anatin'ny 420 ora akoatra ny resabe nateraka teo amin'ny resaka hoe ray aman-drenina mpianatra, resaka mpampianatra gym sy ny sisiny dia izy iny moa zany zao mbola misy toyany satria anao sitinina ireo mpampianatra fanatanjahantena, neo sitinina ho fanehoana ho firaisakina tamin'ilay mpampianatra fanatanjahantena dia hitantsika eo ny fizotrany raharaha dia be dia be ny lesona tsoahana amin'ireny, be dia be mihitsy fa dia anjarany tsirairay zany no mandray izay lesona afaka raisina. Ankoatran'izay ihany koa ty resaka cyclone ity dia efa tanety i eminaty ary ankoatran'ny izay zany dia rehefa tonga moa cyclone dia mitondra fanimban-javatra izy fa zao koa anefa mitondra orana ihany koa izy ho an'ny faritra zay tsy nisy orana hatramin'izay, izany hoe ny fifalian'ny sasany mety ho fahorian'ny sasany, ny fahorian'ny sasany mety ho fifalian'ny sasany, zay le fiainantsika zanak'olombelona tsy atao magaga zany fa dia mandeha any amin'iny faritra nosy iny zany zao tsy mondrefan'iny i eminaty dia everina ivoaka ny an-dranomasina amin'ny canal de Mozambique any izany fa dia tsara arahana akaika ny momba an'izay rehetrarehetra izay. Manahoana ny fahaiza-mitantana manoloana ny cyclone izay fanesesy io iarahantsika mahity io ny toe-draharaha fa tena mipatinina zay no azo ilazana azy ny fandraisana andraikitra manoloana ny tony fandalovana cyclone tony, menimenina ny atso, menimenina ny ary mandeha ny fitarainana etseroa tsy tongatonga ho azy reny, tsy hoe filambotsiary reny satria ilay fiainan'le olona mihitsy no tena hiatraikany ilay fahavoazana no ny tsy fahaiza-mitantana kapobeny mihitsy izay tsy fahaiza-mitantana izay marobe ny fonosiny izay izany. Ankoatran'izay ihany koa misy ny resaka hoe fidiran'ny banky iraisam-pirenena mihitsy amin'izao fotoan'izao amina tota-taratasy maro ary azo lazaina mihitsy hoe manao ny fanatsikafona ny zavatra hitan'ny banky iraisam-pirenena fa tsy mazava
amin'ny lafa maro amin'ireny famatsim-bola ataon'ireny dia makany io zavatra io. Inona ny tiana tenenina amin'izany? Miroso ny fanerena nga raha izay no azo lazana azy ny amin'ny hoe avoainy marina, zay mihitsy ilay teny malagasy, avoainy marina momba ny nandaniana ny vola ohatr'izao an'izao dia ao zay eo ihany koa moa ny vondrona Europeanina izay mametraka ihany koa ny fepetra maro samihafa mba amin'ny fiara-miasa amin'izy ireo. Zany rehetrarehetra zany no iainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ka dia hitantsika eo ny fandehany. Eny ary hitravetransika amin'ny votoatin'ny resaka Andriamatoa Motarson Aleloia eto ianao ohatrohatr'izay amin'ny ankapobeny. Fa mbola betsaka ny zavatra tsy voateny ny raharaha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manahoana ny fahitanao azy? Miarahaba ny vahoaka malagasy manaraka izao fandarana izao na ny eto an-tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina. Miarahaba koa ireo olona any amin'ny faritra Atsinanana, Tsimotsinanana izay nandalovan'ny rivo-doza amin'aty tsy maty foamanaina. Mety nisy ny faharavam-pananana, mety misy ny ratra samihafa dia mampahery azy ireo mandrakariva ary mivavaka ho anareo mandrakariva izahay eo anatrehany ireny rivo-doza ireny mba azahoanareo herim-batana, herim-panahy hiatrehana indray no avy fa tsy hipetraka fotsiny amin'izao. Fa rehefa mijery an'iny le fitantanana le rivo-doza, fiatraikan'ny rivo-doza tatoato ny tena dia ny zavatra tsapa dia izao, tsy mandeha araka izay tokony ho izy fitantanana ny voka-dratsin'ity siklônina ity, nanaraka tsara ny fitantaran'le birapolitikan'ny tiako Madagasikara tamin'ny diandry zareo tany Mananjary le farany teo tamin'le siklônina Batsiray. Dia tena hitako hoe tena manana an'le pragmatisme, le fahazarana hoe tady hoe inona ny tena zavatra efikasy ny président Ravalomanana. Izy raha nandeha tsy hoe fanampiana izao tsy izay fa sy elektrika ny tena nentina. Dia tonga izy tamin'ny lalana rehetra naleny misy azo tapaka tsy ahafahana mandeha zany raha miandry ny travaux publics. Dia zareo nanao an'lizy tonga tany Mananjary izy tsy misy hôtely. Ny hôtely mijoro any anatin'ny lalana feno tapakazo tsy ahafahana mamonjy an'le toerana. Dia vatakazo zany fa tsy hoe ratsakazo. Dia zareo no nampiasa an'le sy elektrika style ozy ny olona any Moramanga fihetsony azy. Dia déblayé an'le toerana tonga tany amin'le hôtely izy nahita toerana atoriana. Inona zavatra tiako rasahana amin'izany? Zany dia traikefa tokony ho raisiny reto mpitondra fanjakany reto prinsipa foto-kevitra lehibe mantsiriana dia zao, ahoana ny azahoana manampy ny olona dia ny tarika azy amin'ny fomba ahafahany mivezivezy aingana. Raha iandry n'le fanampiana eo le fanampiana sady tsy ho ampy araka ny ilana azy tsy havita herinandro akory fa ny lalana no amboarina aingana, ny fahafahany mivezivezy no azavaina. Déblayena zany ny tiako resana amin'le hoe azavaina aingana mba ahafahany mihetsika. Tsy hafa mihetsika izy rehefa vatakazo be dôly etserona hitondra hoe mba hitondra sarety izy na kalesana tsy fantatro na ny tomobile tsy afaka satria vatakazo be. Ka zao mba maniry ireto fanjakany reto hianatra an'izay zavatra zay. Zany hoe aninona tonga dia aniraka reo régimantany génie reo. Ny génie mantsy sady efa mahay an'izany no misy régimantany génie ange ao iosy. Tonga dia miaraka amin'ny style izy, le style sy elektrika dia midéblayé an'iny lalana vondrozo iosy aingana kokoa izany midéblayé an'iny aty Mananjary ohatr'izany dia mba aingana ny olona dia sady tonga ny fanampiana satria malalaka
tonga reny kamion mitondra fanampiana ho an'ny traboiny reny a mba am'izay tsy mahady koa skapisilitsony reny fa le izy lasa resa be za aloha tsy takatry ny saiko le izy tena zany saiko mihitsy de tsy manaiky tohatra ny tsy nisy zany le anina nefa mivezivezy be sary samihafa avy amin'ny olona samihafa ny commune sy ny anina rehetra milaza an'lizy de malahelo fireneko a ka zao reny ohatra nomeny président Ravalomanana reny a alay vitahaka zay nge miteny aminareo foana hoe alay vitahaka ny nataony hoe tonga de mideblaeny lalana rehetra aloha sady manao fitsirihana ny hoe inona ny fahavoazana ny tranga fa raha tsy hetsika ianao fa eo amin'ny tany malalaka ianao de ikabary de izara ahana tsy de mitondra fanavotana ho an'ny olona zany tsy de mitondra tsy fantatro na efa niaina tamin'ny rivodoza tao Tomasina ny mpitondra fanjakanana tsy ao Tomasina rehefa tena mandalo ao ny rivodoza miomana ivoaka ny olona rina fa maninona maniditsidina eran'ny Tomasina io tafitrano any mony trano misy tafitolona de iny le olona samy mifaninana hitondra le tolona ho any amin'ny tranony fa tsy misy hoe misitrika zany a fa be de be mihitsy manenjika tolona eran'ny lalana iny amin'iny Tomasina iny tsy hoe ny any amin'ny lapan'ny tanàna kory tsy any amin'izany fa any amin'ireny lalam-pasika rehetra reny de ohatr'izay ny teny taminareo zay hoe nareo sahirana amin'le PEM plan d'émergence Madagasikara de zao ndray le izy reny totra ny novaina hoe PIM plan industriel multisectoriel tsy zavatra tsy azo amin'izany reny de zao hoe tany amin'ny février anao ny resaka tamin'ny FMI azahoana an'le kotanao taty amin'ny septambra le vola mivoaka hoe andrasana ny programme fanjakana malagasy de hoe ho alefanay ny présentation le PEM zao le izy niova ho PIM efa miteny aminareo zay hoe adikao a ny programme président Ravalomanana ny MAP 1 sy MAP 2 ataovy zay a de zay adika fa Madagasikara nge Madagasikara foana de zay adika de tsotra kokoa le problème fa nareo mitady zavatra sarotra nahita appel d'offre hoe mitady expert hitako mihitsy zany rena mitady expert mahay manoratra projet za aloha de milaza aminareo za mahafantatra expert ray roa tena milaza hoe afaka anao an'izany kanefa ny gazety mpiara-miasa taminareo ihany mamoaka hoe ny olona ny eto amin'ity fireneny ity de misy ny olona vonina tsy vanina fa ny olona vanina tsy vonina ka le olona vanina no atsoko eto za de manao antso firenena le retsy no vonjena mieritrereta ihany nareo fa marina fa hafahafa reto mpitondro reto ka de zao ianareo vanina mba meteza ho vonina anampy any reto de atoroy azy hoe MAP 1 sy MAP 2 atao synthèse de iny atao anina fa manjary izy atao ahoana raha tsy mihaino izy atao izy ange manao appel d'offre aloha riny zany hoe tena takona mihitsy izy am'izao ny lalany zany tsy misy olona mahavita directeur général ny hoe projet programme tsy mahavita nge zany zareo eo ange zany le izy ange rina tsy hoe tsika manitatra fa le appel d'offre midika hoe tsy capable izy anao an'izay zavatra zay mampalahelo de zay no mitranga fa de zao amin'ny cyclone iny verina indray le tsy fahaizana mitatana satria maninona ny olona mantsy rehefa mahay mitatana de manao an'le ohatrany hoe opération chirurgicale décision apetraka tamin'ny Batsiray mampatsiaha andro azoma de tsy navela ny anatra ntsony ny mpianatra manerana amin'ny Madagasikara masoandro be tsy tsisy taky zany ny teto Antananarivo de niditra le cyclone sabotsy salady latsinainy verina ny anatra ity tsy mba nandray le ohatra an'izay fa de
efa tafiditra le cyclone tsy nianatra ndray mpianatra zao na herikara tsy misy eto Tananarivo. Zany nge manampy ao anatin'le taux de croissance mandrakariva nge zany hoe fiverenan'ny olona mianatra zany. Itsika zany tsy mianatra eto BDB no mianatra calendrier de ay zary zany le taux de croissance hoe anenjika 5% tsika amin'ity taona ity. Ohatrany mandrevirevy zany resaka mbolona tabatra daholo zany reny atretra fahitan'ny olona azy satria afaka mamoaka chiffre izy fa ny réalité tsy zay le atongavana amin'ilay taremarika nylazaina. Ka zao rehefa iten'ny olona hoe amin'ny olona nge amin'ny mpampianatra ne tsy nainy mpianatra malagasy tamin'ity 2022 ty izy ary zany no saina ho tompona andraikitra. Voalohany indrindra ke ministèran'ny fampianarany de miakatra any amin'ny filohan'ny republika fanjaka zay le zavatra mitranga ka mampalahelo le izy zavatra expérience vao tamin'ny herinandro ange no hitanao zany. Nanao mpianatra ianao hoe aza mianatra nzoma niditra le cyclone lady latsinainy verina ny anatra indray le mpianatra de tamin'ity androany ty na verinao indray le izy ka zao efa mba niova aloha le izy nisy kely hoe tsy nitenenina tsony maivatanana sy ny reny mampikony sy ny any amin'ny faritry melaka sy any reny mbe efa nataony aloha reny fa le izy mila décision chirurgicale ary de zao ny resaka teneniko ihany ty ny resaka ministèran'ny transport tsy misy mihitsy ministèran'ny transport sy météorologie nge miaraka ny avao mihitsy ny tena misy tsy mandeha am'izay tokony ho izy na ianao zay zany zao mba hoe tsy tenenana fotsiny satria misy zavatra to marainy io rina vao ny tenenina hoe tabaka ny lalan'ny pirenena fahafito lalam-pirenena fahafito zany nge eo miara manomboka rina aloha haparapatonga any Tuléar ka aiza am'le toerana ny tapaka aiza am'le lalana lizy mila hoe chirurgical zany fa tsy ny olona mialy ato amin'ny fahasankarana ho eo Ambatolampy de ketsona hoe tsy mahazo andehanana ny lalam-pirenena fa tokony précis be no ataonao mila précision daholo zay zavatra rehetra ny olona mianatra nge tsy hoe mijanona CEP na BPC fa tonga any amin'ny doctorat précision be zany rehefa tonga any amin'izany ny olona de ohatrohatr' zay ary nga ministre ny fitaterana nge to olona manana DEA izy io sa master sa 2 tokony mahay an'izany hoe mila précision zavatra fa tsy atao fatany ohatran'io hoe mety any ambala vao iosy tapaka ny lalana na ohatra hoe misy firotsahana na misy hazo na hoe azo any de zao de ny olona tsy makeo tsira be ve zany tsy mahazo mandeha ianao tokony mametraka tsara amin'izany hoe ampahafantarina ny olona fa tapaka ny lalana eo amin'ny kilometrika fa zao de ohatr'izay fa tena manjary tsy le tsy faiza amin'ny tantana rina zay kosa aloha tena voalohany raha tsy voalohany izy de tsy haiko faharoa izy mosa tsy haiko le fomba fitenenana azy amin'ny resaka reto fitondrany reto zay rina no azotsika tenenina amin'iny resaka cyclone iny fa de tsy mba nandray ny traikefa tranga teo aloha marina fa président Ravalomanana nanao n'iny de tsy tiana ho copiena ave efa hita fa efficace be le izy ianao manana régiment tanzenie zay le izy rina ka le izy mantsy ny zavatra voamarika avy hatrany ao anatiny de ny hoe ny fitondrana teo aloha rehetrarehetra de efa klasin'ny sasany hoe tsisy navita zareo ny teny zany fa tsy zany mamorona tsisy navita hatramin'ny 10 taona mihitsy 10 taona tsisy navita ny vitanay zay ny zavatra ny tenenindrareo dia ty zany zao tonga ny cyclone nataon'Andriamanitra sesesy mihitsy io ary atao aseho am'izay le hoe zany vitanareo zany hoe raha oharina tamin'iretsy mpitondra ny fandimy reto de io izy ao iara mahita le izy ary eo ihany koa le tsy fahaizana manetry tena zay koa zany fanamaria amin'ny besony maro mihitsy eo le hoe tsy fahaizana mandray lesona eo le hoe tsy fahaizana mitatana amin'ny ankapobeny fa le hoe manetry tena mihitsy no tsy ao dikan'izay de hoe rehefa misy zavatra tsy mety de miaika ianao firenenany no entineto vahoaka no entineto rehefa misy zavatra tsy mety dia miaika
de rehefa le miaiky zany a de mitaky andraikitra vaovao a mba hatongavana any am'le mety fa le tsy fantatra hoe menatra ve ny sasany iteny an'izay sa hoe ahoana any am'ireny firenena ngeza be reny ara milaza rehefa tsy mety le fanapa-kevitra de tsy mampaninandrareo mihitsy no miteny hoe tsy mety tia fa zao zany no hitondrana azy na amina politika fitondrana ny firenena ihany kio na hoe hevitra avy any amin'ny heverina hoe mpanohatra azy no hita fa mapety an'le raharaha ny vahoaka malagasy tompoko no Andriamanjaka de zay mapety azy zay mahasoa azy no atao fa tsy hoe rehefa zavatra ny tenen'ny mpanohatra de alao ikipina zay le tena fahavoazana zay alao ikipina fa manahirana be zany sy ny sisa sy ny sisa zay le tena tsy mety mihitsy ary io zany de hita taratra amin'ny lafiny maro jerena nefa ny resultat tena hoe any am'le fiainam-bahoaka no hiatrika an'le izy ary mitondra fahatrano hiditra kely tsika Rematomotard Alleluia amin'ny resaka fiaramiasa amin'ny any ivelany ny any ivelany de mametraka fepetra izy aloha fa tsy hoe tonga de mandeha migorodana am'izao efa fomba fiasa io hatramin'izay ohatra hoe ny vondrona Europeana zao apetrany foana ny hoe transparence mangarara ny dikan'izany bon gouvernance fanjakana tsara tatana état de droit fanjakana tandalana séparation des pouvoirs fizaran'ny fahefana mazava tsara inona ihany koa lutte contre la corruption resaka ady amin'ny kolokolo reo verimberina foana ary tenen'ny olona foana reo efa nanikizy ary efa may an'izany zao ankehitriny zany dia asa raha fantatry ny ao anivon'ny fitondrany reo zavatra reo na tsy fantany fa raha ny olona mijery avy ety ivelany matoa misy ny atao hoe karazana pression am'izao fotoan'izao dia misy dikan'izay pression zany hoe tsindry zany hoe fanerena atao hoe mivantana na akolaka na mivantana ny amin'ny hoe ahoana momba aty misy fanontaniana be deaibe zao ataon'ireo mpamatsy voly reo amintsika amin'ny teny zao ary lizy makany inona ny dikan'izay mipotrany ato de gaga ny olona inona zany dia le communication nefany tamin'ny fotoana izay andresahana andreny ataony ny ao anivon'ny fitondrana dia ohatrany hoe mety daholo ny zavatra rehetra mety tena efa niasa zay sy ny sisa nefa le mpamatsy vola atso amin'ny teny hoe banque mondiale ohatra ahoana tsara ty resaka ravinala ty teny amin'ny aéroport vita iny tsy hoe vita iny fa mipotra indray ny zavatra hafa indray le tosika famenao ne ty amin'ny banque mondiale le vola tam'ireny de indray jirama indray avy ireny ny volanay fa tsy mandeha araky ny tokony izy le izy mandeha indray ahoana le volan'ny covid-19 de asa inona indray ny potra eo ahoana fahitany Rematomotard Alleluia an'le fihetsiky ny mpamatsy vola am'izao fotoana zao izay andeha ataontsika hoe manatsikafina izay zavatra milonalona tsy mazava any rehetrarehetra any de hotsorona hoe mila ny fivoahany marina ry zareo zao ry izy le fijeriko azy zany rina zao ireto mpiara-miombonantoka zay moa no andikanany hoe partenaire technique et financier mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara aloha tonga de lazaina aminareo mpanaraka ny fandarana tsy mahavely tena isika malagasy zay tsy mahavely tena tsika efatra am'izay dia atao hoe 70 taonany maro no ohatr'izay fa de mila fanampiana avy am'ireo mpiara-miombonantoka foana firenena malagasy verina am'le zavatra mitranga tany amin'ny volana février 2021 dia nanantona ny FMI ny tao amin'ny ministèran'ny finansa nangataka an'le fanampiana taty amin'ny volana marsa avril namaly ny FMI hoe amoaka ny fanampiana ho an'ny Madagasikara taty amin'ny volana juillet izy namoaka an'le quota firy 332 millions de dollars fomba fiasany mihitsy fomba fiasa mihitsy zay navoakany fa dia miandry kosa nangataka ny malagasy de namoaka ny FMI dia
miandry ny FMI hoe aiza programanasa nareo fanjakana malagasy azahoana tsara mametraka tsara nyty vola ilainareo ty taty amin'ny septambra izy namoaka-pahany tamin'le vola ary de nyteneniny FMI rina eo no azadino nangatany ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara hanampy amin'ny Madagasikara atanterahana tsara io programa ho apetraky ny fanjakana malagasy io ny PEM mihitsy ny soratan'ny FMI satria zay ny tenen'ny fanjakana malagasy plan d'émergence Madagasikara nangatany an'izay fanampian'izay dia ny Union Européenne moa zany sy ny Banque mondiale ao moa zany ny BAD ny BEI sy ny sisa miaraka misalay am'izay de zavatra nanaitra antsika teto amin'ny miara-manonja tany amin'ny voalondohan'ny volana Desambra nitatitra nataon'ny solotena ny Union Européenne hoe mahavelom-panantenana ny fisehoan'ny zavatra mitranga eo amin'ny ministeran'ny fitsarana fa everina fa hotratra ny fifanarahana tao anatin'ny programan'ny 11e FED ny 11e FED 2015 hatramin'ny 2021 zany efa tapitra iny zany zao ka zao nge riny mampatsiahy fotsiny ny vahoaka malagasy ny fitondrana Rajaonary Mampianina nge tena niarany io 2015 à 2021 io 15 à 2018 izy naverina hoe tsy miara-miasa am'zao sosy zao ianao fa ianao ny président voafidy ianao ny tompon'andraikitra ataovy ny état de droit naniry nge ny Union Européenne sy ny Banque mondiale sy FMI farany niova amin'ny prime ministre satria niverina amin'ny état de droit ny fanjakana Rajaonary Mampianina hoe ny olony député majoritaire maronisa dia avao amin'ny Mampara aloha Mampara no prime ministre zany nge natonga an'iny ka taty amin'ny farany faraparan'ny voalondohan'ny taona 2022 izy ohatrany nandokadokany département moa zany hoe efa miova ny ministeran'ny justice fa mahavelom-panantenana mahavelom-bolo de gaga tsika de mitenenina hoe so de mba tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny information vaovao eo an-tananao andrematoa solotena ny Union Européenne fa izahay mahita fa fanjakana tsy mandeha am'izay tokony ho izy fitantanana ny raharaham-pitsarana eto amin'ny firenena fa evereny kely so de ny vaovao mivoaka avy any amin'ny tenenina mihitsy moa tamin'izay hoe amin'ny fitondrana sasany ao aminareo no tsy mifanaraka amin'ny réalité ntsony ka de mangataka zahay mba antanio ihany ny ambasadin'ireo firenena sasatsasanyireo fa reo koa manana information zay manamarina fa marina ny teninay hoe tsy mandeha araka zeloniny ny raharaham-pitsarana eto Madagasikara Cour de compte tsy miasa ny PDB io zao misy resaka Cour de compte io zao amin'ny constitution tsy mandeha amin'ny zeloniny zany nge ao anatin'ny ACC tsy mandeha ka ny constitution efa hatramin'ny 2019 no nisy ny gouverneur fa nga misy an'izany ao anaty constitution chef de région ao de fantatry ny Union Européenne zany tsy nisy fanovana treto PDB ny zavatra tsy mifanaraka am'le tsara zao mantsy ny Union Européenne rehefa manoratra foana izy de ozy hoe mba hifanaraka amin'ny principe anay sy ny valeur anay européenne no hipetraka any anatin'ny fanarahana fa ny principe an'ny Union Européenne mihitsy ange ao anatin'ny Union Européenne tsisy an'izany état de non droit zany tsy azo eritreretiny zany ny mauvaise gouvernance zany tsy azo eritreretiny zany ny séparation de pouvoir tsy misy zany ny valeur an'ny Union Européenne fa maninona eto Madagasikara tsy manery izy ny andehanan'le fitondrana am'izany ka de tsika eto mangataka tena mangataka hovay ry Union Européenne ny zavatra mitranga eto Madagasikara aoka tena ho firenena tandalana no andeha dia
ilamina ny vahoaka malagasy zay fotsiny angeriny rehefa tandalàna io fanjakana io tsara tantana io fanjakana io mangarahary io miady amin'ny kolokolo io zay koa angeny mba valeurany vahoaka malagasy ny fanjakana malagasy valeuran'le fihavanana malagasy zay ny tena fototry ny valeur tsy mifanao ratsy zany angeriny zay ka rehefa tsy mifanao ratsy de tsara tantana zany mangarahary zany miady amin'ny kolokolo zany tantandalàna zany mitovy ange zany fa eto tamin'ny farany teo ny Union Européenne tsy zay le nitranga tsy haiko avany amin'izy amin'ireo firenena Union Européenne ireo za moa de miteny hoe mifilazan'ny fanjakana frantsay moa de hoe Floraduel tenda bien élu zay ny fomba nitenenany azy ary ny Union Européenne ozy no nanao mpanaramaso an'le fifidianana taty arina nivoakany hoe nisy doublon ny sena tsy ny tima ny namoaka an'izany rina ko aloha zava ny sena no nanao an'izay rapport zay nalefa any amin'ny Union Européenne tsy fantatronao hoe voazara any amin'le firenena Européenne farafaratsiny hoe ry Espagne ry Italie ry Allemagne ry Norvège ry Belgique mba voazara any amin'ireo ve nisy an'le anina koa tamin'iny le nataon'ny sénateur le resaka hoe doublon de fanadiadiana de nisy an'le resaka fitaovam-piadiana koa le hoe ahoana ny tonga tsy lera le ahoana reto fitaovam-piadiana reto nefa ny fianianana mbola hoe teo ampanaovana zany de fa nisy fitaovam-piadiana reto reny de le nanaovan'ny sénateur enquête moa iny zavatra iny fanamarinina sy tany iny de tany korina anisan'ny reny raha iresaka an'izany tsika lasa lavitra be le izy fa zao aloha zay hoe efa eo moa zany iny eo fe avec izy fitenenana fa raha resantsika hoa zay lasa lavitra be mihitsy fa fantatry ny Union Européenne ange zany fantatra ny reo ange rina ny fomba fiasan'ny service parallèle ny fiantsoana azy moa zany fa tsy le hoe agent secret le ohatra ny any boky ny service parallèle rehetra mapakatra ny tatitra foana de misy mijery reny any ambony any de manambatra zany de zay fa fantany zany zavatra zany fantany zany fa tsy ara-dalàna fananinangina izy fananinina izy naninangina teo mantsy ka zay le itsika zany eto de miangavy ny Union Européenne mba hitana ny teniny sy ny valeurany fa any amin'ny boky Marianne ange revue frantsay moa zay gazety frantsay mivoaka hoe la France a trahi ses idéaux en Afghanistan tenenany an'izay le valeur frantsay no navadiky ny fitondrana frantsay tamin'ny tany Afghanistan ary de eto Madagasikara za akorina de miteny hoe l'Union Européenne a trahi ses principes et ses valeurs à Madagascar araky ny fahitantsika azy nanomboka tamin'ny 2019 ka hatraty amin'ny 2021 farany ka tokony tsy ho zany tsony fa tokony Union Européenne ny organise an'le tamin'ny heriny le tany Paris zavatra ny tenenina hita tao rina izy zany tany Belzika no natao izy de zao hoe latabatra anankifito no natao novainy mantsy le izy hoe Union Européenne sy ny ACP novaina hoe Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique de latabatra anankifito ny teo de nisy ny tema hoe ny anina climatique migration sy ny etsetreetsetra anankifito de zao verina amin'ity banque mondiale ty ny expert amin'ny banque mondiale sy ny FMI no mipiloty am'ireo latabatra ireo eo anatin'le débat zany hoe io zany tsy afaka hitsaotsaopona ianao hoe zay tena tsy nisy nanao ohatranay hatramin'ny 80 taona ireo olon'ireo mahafantatra tsara hoe inona mitranga eo amin'ny firenenao ananany dolo zany noho izany tsy afaka hiteniteny foana ianao vita le fivoriana mandravina am'izay ry zareo zany de isoumettre an'ireo rehefa avy eo amin'ny hoe ty zany ny zavatra izy rery firenena afrikana de anomboka anoratra n'le fifanarahana am'izay zany tsika eo zany ho avy eo am'izay tsika rehetra eo ary de inona fa de iverina
ananina ny hoe état de droit, bonne gouvernance, transparence, anticorruption sy ny sisy io ny Union européenne. Séparation des pouvoirs, séparation de pouvoir, transparence, bonne gouvernance, état de droit. Ia ka Union européenne moa zany no ndresahana teo zareo moa zany araka ny filaza teo hoe manana ny fomba fahitany azy sy sisa dia ny faniritsika zany ny amin'ny hoe aleo tena andeha araka ny tokony sy ny tena zava-misy marina zany fa raha ny zava-misy eny amin'izao fotoana zao Andriamatoa Motarson raha ny atao amin'ny Banque mondiale indray raha ny zavatra ataondry zareo zany zao eto de tena manery ohatra hoe resaka ravinala ao teny amin'ny aéroport ahoany ty fanontaniana be dehibe indray ny jirama avereny ny vola i moa ny jirama no tena zay mamerim-bola fa ny jirama ny egal fanjakana ny tena marina fanjakana malagasy fanjakana egal vahoaka misy volam-bahoaka foana io na ahoana raha mbola miteny an'izay hoe jiro sy rano malagasy zay ny dikan'le jirama de mandeha ndraiky io Banque mondiale tena tosika fameno nalefa ny communiqué avy any zay no nanao an'io fa nefa ny tato gesta be hoe zay tena mietsika be ny taty amin'ny fitondrana zany dia zao ny resaka hoe ahoana ny volan'ny Covid-19 io ny Cour des comptes io zany zao fa manao ny asany any ko ary raha ny fahitana azy dia maromaro ny atotataratasy moa zany ny filaza azy boka manomboka zao dika zay zany tena efa misy fanerena mihitsy ao raha jereny reo zavatra tanysaindreo resaka Banque mondiale indray fa tena tsy manafosafo ry zareo ahoana fahitanao an'izay ka araky ny tokony ho izy zany araky le recommandation ny FMI tany amin'ny volana juillet zany hoe nareo mpiara-miombonantoka aoka hiara iasa atanterahany fanjakana malagasy an'le fanjakana malagasy ange amin'izao rina tena défaillant be raha ny fahitako azy aloha ko le PMA raha lasa novaina PIM ao nefa nizatra ny teneninao tany amin'ny FMI hoe ho avoakanay ny PIM de io no ataonay base discussion ka na PIM na inona ny malagasy mahantra ihany aloha hatramin'izao aloha ka zao le hialana amin'le fahantrana mihitsy ange no anaovana programma de io no atositry ny olona io programma zay ange le fomba fiasy de manery izy io manery ka zao mba handehananao amin'ny lalana marina fa raha tsy zany ohatra ianao hoe eto amin'ny eto Antananarivo ianao de ho any Majunga de ino ny lalana teneninao hoe ho any Majunga zay re tompoko de apin'ny olona ianao andehananao any Majunga rehefa aveo ianao lasa ianao any Miarinarivo de any Fenao rivo be de zay vivoaka any Akazo be tsy mandeha amin'ny zeloniny zany fa de manery ka zao le izy angeryrina de zao hoe manery Banque mondiale io angeryrina araky ny tenenin'ny FMI Banque mondiale ange nanao hoe le ravinala airport ny fanaovana an'le ravinala airport de resaka corruption katrano atrano nanaovana an'le izy de le fanjakana moa manao hoe tsy zay nanao an'io resaka hafa ny nataony iny azonao eo ndray le resaka fitantanana Covid tsy nisy afa-tsy izy ny Covid ivoaka eo ny marina dia zavatra hitranga miomana ny Banque mondiale amoaka ary nangataka izy moa zany hoe aiza daholo ny momba ny fitantanana ty Covid ty nefa izy mahafantatra fatany io fatany kenao nge raha mividy Toyota ange ianao de efa fatany avany amin'ny Toyota ange ianao azahoany an'le izy ohatra fa ianao no style ty hoe zao zay ny tena enjana be fatany daholo io zavatra rehetra ataonao io tsisy ao amin'ny douane izy douane tsy ao izy ny maka donné inarany miafina rehefa vao amin'ny douane tsy misy ange ny adalana fotsiny tena fanjakana malagasy de miezaka mizara nitsy vola mba tokony le fahamarinana eo amin'ny resaka fisainana tokony mba miteny ianao hoe de misaotra an'ireo mpiara-miombonantoko tsika nanome an'izao fanampiany zao fa zaraina aminareo vahoaka malagasy zay honnêteté zay de ohatran'izay ny tokony hitanga ny resaka jirama président Biden nge raha natsiaro ny teny président Ravalomanana ianao président Biden nge no ny teny hoe
misy alatra be ao aminareo malagasy fa tena tsy mandeha am'izay loniny zao de tsy aniriko ny USAID sy ny ambasady amerikana hiampy am'reto banky mondial sy FMI-fatatry ny olona rehetra de zao ozy ny ministra ny finance Jiramano amerina an'io o raha mato ministra mba marina ve zany fisainanao zany vola Jirama ka vola vahoaka malagasy de akarina ny tarifa inona moa vidin-jiro sy rano mba azahoana mananina n'le vola de ilaza ianao fa vola Jirama io vola Jirama tsy mandeha am'izay loniny jiro tsisy de zao miverina trany am'le anina ekonomika hoe miezaka nareo hoe anao an'izao programme zao mba ho avy mpamatsy vola aza manofo raha mato ministra enao ministry ny ekonomia tsy misy olona avy eto amin'ny firenena tsy misy jiro sy rano zany énergie na classe de 3e raha mahafantatra an'izany firenena tsy misy jiro sy rano de hoandeha ho any ve anao misy olona ve eto Antananarivo maniry anangana coiffure dia eny etapony tsaiko eny etapony inona izy rinany anao coiffure de mba hiady ve zany tsisy jiro tsisy inina de ohatr' zany le izy tsisy fandripahalemana koa mbola gadohany zany izay koa ka zay mahatonga ny olona zany hoa tsy ho avy tena mbola zava-doza misy vazava enta ketsy sotra zany ka na tsy vazava na ny gasy ary velesina mifantsika velesina amin'ny boiron iza no avy ety ka iza anao zay teneniko an'le ministre ny finance hoe mba en toute honnêteté ve no itenenanao an'izany ianao no ministre n'ekonomia ny zavatra mitranga ary DG-ny DBM tsy misy zao tsy ny olona rehetra koa no afaka manao an'io DG-ny DBM io rina fa io tena le ohatrany hoe raha tenenina amin'ny terme hoe anina de zao efa lasa dimension BDB le toekarena atao ao anatiny efa lasa matriciel tsaiko ka tsy ny rehetrarehetra no afaka hitatana an'io hoe DBM io fa ny zavatra ataony raha mato ministra ny équation de zao hoe tsy ampy ny vola mba tsy tenenana hoe tsy misy vola fanjakana malagasy ny hoe tsy misy 0 ariary aloha tsy possible koa zany tsy ampy ny vola de maninona hovainy le code ny zone France de natongavany mitako 4 milliards ariary ho an'reto groupement zone France mampihempotra an'le olona zany zone France zao fa tena sahirana koa ka sahirana satria inona ataonyreto fanjakan'reto vasale ny olona rehetrarehetra nefa le zone France gasy koa idiny ny triple A moa triple A idiny tsy nisy olona teto ambonin'ny tany na asahananao an'izany na nibadra odra indrindra ary fa de tsy haiko hoe any ambany nibadra odra ve zany nareo hoe usine miasa mampiasa olona gasy ny miasa ao gasy ka na gasy na vazaha usine miasa mampidibola afaka mandohetra sy ny anina idinao lazainao fa tapabolana de zao firy-taona tsy mandeha de zany ve de mba mandeha o raha mato ministra amin'ny tena saina tony ny nitenenako anao hoe mela teo fa aza mamandalitra amin'ny président fa tsy mety zany tsy mety zany fa dia everina fa dia iova arak'izay nareo banque mondiale sy ny FMI zany manaraka ny FMI manaraka fa ny banque mondiale sy ny Union européenne tena everina fa anampy ary anaraka ny fanjakana io eny ary amidi-pitianantsika azy ary Andriamato Motarson alleluia amin'ny alalana fanontaniana tia mo verina foana moa le fanontaniana miainga amin'reto le fepetra apetraky ny mpamatsy vola mahazatra reto de zao le fanontaniana hoe amintsika amin'ny teny zao ary satria ny mpitondra zany ny teny hoe zay efa manao an'izao zay efa tena miezaka zay tsisy ohatranay mihitsy ny zavatra vita teto tsisy nanao ohatran'ny vitanay mandritra ny 90 taona sy sisa de hoe misy transparence ave eto amin'izao fotoana zao zany hoe misy mangarahara ave eto amin'ny lafiny rehetrarehetra io misy bonne gouvernance ave eto amin'ny antsoina hoe république amin'ny Madagasikara amin'izao ny hoe fanjakana tsara tatana misy état de droit ave eto fanjakana tandalana misy an'izany ve eto Madagasikara io
misy séparation de pouvoir mazava tsara ve eto Madagasikara fisarahany fahefana mazava tsara misy tena ady mikolikoly araka arabaky teny ve eto Madagasikara am'izao fotoana zao zay zany de hoe mba irainao no anontany amitsika amin'ny teny zao zany mba tsy tenenana hoe nenireo de hoe mitsikera fotsiny tsy mahita zavatra afa-tsy hoe zavatra tsy mety sy ny sisa fa reo ara valiana aloha reo zany misy hoe na eny na tsy fa tsy hoe misy kely na ohatran'izao tsisy hoe ohatrany fa hoe na eny na tsy de valiny rina famitiana antsika azy tany sainao teo daholo le zavatra tsy misy eto Madagasikara voatanisanao teo daholo tsy misy fa zao mino fa ny Union Européenne sy ny Banque mondiale de hiara-miasa amin'ity fanjakana ity ka ampitoetra indray an'ireo zavatra tsy misy rehetra ny tany sainao reo efa telo taona mba hiverina efa telo taona efa efa taona tsika marina zay mampalahelo zany fa zao izy any no hiezaka miaraka amin'ny fanjakana malagasy ampitoetra an'ireo eto de tsy takotsony tsika hoe état de droit fa tonga de ho vita ho atao tsy hoe tonga de ho vita ho atao ny fiaonam-be-pirenena hiedikevitra ny amin'ny lalam-panorenana tsy maintsy zay ange structurel tsy maintsy zay ny aingana satria ny lalam-panorenana io hitsakitsahany fitondrana foana isan'andro miainga eo miova ho azy ny ACC miova ho azy CENI miova ho azy code électoral mino an'izany fa za mino rina fa rehefa ny akaiky ny farany taona antsika tokony efa mahavita ny fiaonam-be-pirenena ary marafitra ny hoe volavolan-dalam-panorenana vaovao eny ary fantanina anankiray tena mandeha zany zao ny resaka fivoizana ny fiaonam-be-pirenena am'izao fotoana zao zay anontaniana rehetrarehetra zay lalovana rehetrarehetra de miresaka an'io na toko politika io na fikambanana isan-karazany io na resaka any amin'ny fivavahana io de hoe rehefa tena jerena tokoa ny izy efa tena tsisy zavatra mandeha aleo jerena hatrany amin'ny fotony mihitsy raha io fiaonam-be-pirenena nde ho atao fa etsy an-daniny misy miteny any ambadimbadika any hoe fa ahoana inona ny ilana an'izany sy ny sisa aona mba hevitra ao amarana antsika azy momba ny izay zavatra izay zavatra misy ny tantaraiko rina minga misy fontsika hitatsika fa ombeny ny filoham-pirenena de manitsaka ny lalam-panorenana ny ACC mody fanina zay aloha zany hoe tsy izy tsony io lalam-panorenana io ny fomba hoentina mamahana io tsy hoe ndao tsika miona manao fiaonam-be-pirenena zay ihany fa manjariko totoa raha vo tsy zay ihany fa tsy tonga de hiady hevitra tsika hoe soloa iseny effet zany effet d'entraînement ny fanoloana constitution zany dia miova ny ACC miova ny loi organique rehetra eto amin'ny firenena raha vao miova ny constitution dia lasa ho azy CENI zao ange miresaka fifidianana rina tsy arotro fotsiny ity hoe tamin'ny folo taona ange fa tamin'ny 2021 nge ny tokony nanavozana ny liste électorale zay ny teneniny fitondrana zao izy de efa 2022 efa ka zao tsy hinanao ianao tamin'ny 2021 fangaro eo nanao de ny vahoaka malagasy mitaky hoe ataovy mihitsy le fanavozana refonte mihitsy refonte ataovy le refonte na tara ary heritaona tsy manino fa zao aza mainka amin'iny re fa zao aloha fiaonam-be-pirenena anova constitution no atao dia zay no azoko amalina azy rina fa za tena manana fanantenana ary mivavaka foana koa tsika malagasy mangataka amin'Andriamanitra fa aza metehitra amin'ny herintsika fa ny herin'ireo olona ireo hafahafa ny hery ampiasainy hijanonana eo amin'ny fitondrana ka mila mivavaka tsika zay no ambarako aminareo eny ary saorantsika Andriamato Motarson aleloia nitondra an'izay faneho-kevitra sy famakafakana izay le hoe ny hevitra terabary fa anjarantsika no mijery ny tena hoe zava-misy marina zany ary mamakafaka tsara ihany koa dia ao anatin'izay no ahafahantsika zany mahita hoe aiza ny lalak'izoran'izany inona ny tokony atao inona ny tokony ahitsy
inona no tsy mety sy sisa sy ny sisa. Afaka minitra vitsao dia hiakatra eo ny namana Faniry Razafy Manantany zany hitondra ny famakafakana izay efa nomany eo izy fa hoentintsika manohy ny famakafakana amin'ity ndray mitoraka ity zany raha ny vaovao izay tonga eto moa zany dia ny hoe ireo mpampianatra taranja fanatanjahantena dia mirahina amin'ity anio ity zany anao karazana sitina anao fanehoana firaisankina zay le malaza azy fanehoana firaisankina amin'ny hoe fanandratana zany hoe maizy azy ny mpampianatra izany le raharaha moa hoe mpampianatra fanatanjahantena fa rehefa tena jerena le izy rehefa itarina de tena tontolon'ny mpampianatra mihitsy no voaresaka ao anatin'izay raharaha izay nyainga tamin'in'le resaka hoe famaliana teo amin'ny hoe solombavambahoaka sy mpampianatra fanatanjahantena iny zany tery Tsimondrano tery iny nyangan'le raharaha fa rehefa diniana le izy de lasa mipetraka mihitsy zany lay fomba fijery hoe le tontolon'ny fampianarana mihitsy ny lanja izay ananany mpampianatra eto Madagasikara mihitsy no mampametram-panontaniana amin'izao fotoana zao. Taorinan'iny raharaha iny betsaka ny resaka nandeha de tao ny ray aman-dreny ny teny hoe raha raisina ohatra tany amin'ny repoblika voalohany dia tena hoe rehare mihitsy zany anao mpampianatra izany ary tena hoe nanana ny maizy azy ny mpampianatra satria tsy hoe mampianatra fotsiny fa manabe ireny olona ireny. De le izy moa rehefa nandeha de nisy ny dégradation ary ty resaka toe-karena ty tena manimba fiainana mihitsy izy io rehefa milatsaka zany ny toe-karena de misy fiatraikany any amin'ny fiainam-bahoaka iny zavatra iny ny fari-piainanao mihitsy fa tsy le hoe vola miditra ihany teo anivon'ny mpampianatra no neniotsaka fa ilay valeur mihitsy ilay lanja mihitsy amin'le hoe mpampianatra no hita hoe niena rehefa tonga ny taona ny fandimby ka lasa ilay sehatra izay misy ny mpampianatra no hidiran'izao zavatra rehetrarehetra zao hitantsika zao ohatra hoe raha ny resaka politika fotsiny lasa mandeha zany le atao hoe misy fanerena kolaka na mivantana na kolaka amin'ny tontolony zany fampianarana zany de iny le mpampianatra hoe raha vao tsy miditra amin'le atoko ny ao anivon'ny fitondranao de sahirana fa sao de tratran'ny affectation sao de makatsa amin'ny makary de iny koa izy nefa mahita an'ireo namany zay any anatin'ireny hoe ao anivon'ny fitondrana zany amin'le régime zay misy ao zany de ohatra ny to metimety de iny koa fa andeha hiditra amin'izay zavatra izay dia akoatran'izay ny fiarahamonina zay misy de lasa tratran'ilay atao hoe virus raha izay no azontsika ilazana azy lasa tsy manaja itsony an'ilay maizy azy ny mpampianatra kanefa na iza rehefa tsy tonga ianao de lehibe fotsiny amin'izao fa tsy maintsy nandalo aloha teo anivon'ny tontolon'ny fampianarana tsy maintsy nisy nampianatra ianao tsy maintsy nisy nanabe ianao zay vao tonga amin'ny toerana zay misy anao zany aty aoriana ka ho lasa olombanina zay mihitsy le filaza azy hoe ho lasa olombanina tsika tsy resaka tsony amin'iny raharaha teny andorany fotsiny tsy dirantsika tsony iny fa eo amin'ilay hoe valeur mpampianatra kapobe ny eto Madagasikara mihitsy no mba tiatsika ho resahana any ivelany any zany mpampianatra zany tompoko de tena hoe tena ajainy zany tena ekena mihitsy ny maizy azy an'izany mpampianatra zany fa ny amin'izao fotoana zao dia raha tsika mahita fa na mpampianatra eny anivon'ny ambaratonga ambony azy dia mampalahelo satria nazon'izy ireo ara matoa izy ireo nanao andreny fihetsiketsehany ireny tamin'ny herintaona mantsy nandehabe iny hoe ahoana ny zo sy ny sisa le tena maizy azy mpampianatra zany tsy mipetraka tsony amin'izao fotoana zao
zay aloha de tena iaraha mahitsy zay tsy mipetraka tsony fa de tena lasa miseho azy hoe tena enjana be daholy kanefa andao raha atao hoe tsisy mpampianatra re andao atao hoe tsisy mpampianatra tsisy mpanabe de anao ona zany firenena hoe tsy misy mpampianatra sy mpanabe zany fa tonga de anekady zany no varina fa izay zany no tsara homariana am'izao fotoana zao hoe mila maverina ny tena maizy azy a ny asin'ny mpampianatra sy ny mpanabe amin'ny lafin'ny rehetrarehetra mihitsy io nandritra ny fitoran'ny président Ravalomanana izay any farana moa teo amin'ny de atao hoe farana tsy fidiny teo amin'ny taona 7 fa de atao hoe teo anelanelany 2 ka hatramin'ny 7 de tena niezaka be mihitsy ny amerenana zany lanja sy ny valeur ny maizy azy ny mpampianatra zany de mpampianatra resahana amin'io tena le olombelona mihitsy fa tsy mety mihitsy anie re olona zany mahita hoe mpampianatra tena zara raha mitafy zara raha mihinan-kanina nefa any amin'ny mpampianatra ny lakleany hoaviny ilay akizy na ilay tanora tsisy an'izany hoe any amin'ny maternelle anao de tonga de ho tsambikina de lasa mahita asa tsisy an'izany fa tsy maintsy mandalo ny ambaratonga ny rehetrarehetra aloha ary io ambaratonga io zany dia tsy maintsy eo foana ny mpampianatra sy ny mpanabe zay le iantsonana io zay ministeran'ny fanabeazam-pirenena tsy natao hoe ministeran'ny fampianarana zao fa le hoe fanabeazam-pirenena misy dikan'izay ary tamin'iny le raharaha teny andorany fotsy teny Tsimondrano iny de eto moa de amafisana fa mitombona sady marina ary mendrika tsara ny tenin'ny ramatoa minisitra kosa aloha momba n'iny raharaha iny momba n'iny raharaha iny satria ilay mpampianatra zany dia lasa tsy fantatry ny olona tsony ny maizy azy ny mpampianatra rehefa mandeha de mandeha le fotoana tsy fantatra tsony fa ohatra samy zay le izy hoe lasa tsabatsabaka ny zay tsy tokony tsabahana zay anisan'izany ety amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety zao de lasa mpanao gazety daholo lasa mamoaka vaovao daholo ity karazan'olona rehetrarehetra ity io moa zany moa zao ny Facebook io de efa io fa de tsika malagasy koa moa ty efa kolotsaintsika mihitsy efa mahazatra atsika de hoe faneraserana tsara io tsara ny faneraserana ny fifanakaloza-kevitra ny fifampitam-baovao sy ny sisa fa rehefa tsy voafeo tompoko de miteraka zava-doza raha vao ny ianao zany eti-po be fotsiny satria tsika malagasy be fo tsika alohantsika atao hoe raha zay ny ohatra malaza azy raha zay mihitsy hoe alohantsika kasy tanana raha misy ny hoe zavatra hoe tsy fanarana zany alohantsika mihitsy hoe kasy tanana toy izay hoe tenenina tsika mararirar-pitenenana zay tsika malagasy ary fiainantsika io mararirar-pitenenana zay tena io fitenenana io manindrona io mararirary an'izay mihitsy tsika io moa zany efa fiainantsika kapibeny iny fa raha vo amin'ilay resaka hoe tontolon'ny fampitana ny zavamisy na fampitana ny vaovao no tsy voafe fa atosik'ilay fihetsepo fotsiny ianao dia miteraka zava-doza ary manarina an'iny dia tena manahirana de manahidy io moa tenenina foana eto hoe io resaka communication io ane double arme tranchante io voafehanao izy mamelona tsy voafehanao fa ianao etantampo fotsiny dia ho sahirana ianao ao arindrinao na eony eo ihany ianao dia ho sahirana ka iverantsika amin'ilay loha hevitra teo ny amin'ny hoe fanomezana lanja sy ny maizy azy an'ilay olona izay ny fototra sy ny ezaka nandany fotoana tamin'ilay asa izay nataony zay tompoko ny antsoina hoe professionnalisme tsy miseho mpampianatra daholo akory ity olona rehetrarehetra ity mahafantatra ny ataony ny mpampianatra satria izy no niofana sy nianatra momba an'io mahafantatra ny ataony ny dokotera le dokotera medisina nianatra tany amin'ny fampianarana ambony tena tenenina amin'izany fa zany tsy misakana hoe misy manao fikarohana tsy misy manao fikarohana ary so ndray misy mandray ambolony ray any ambadibadika any mahafantatra ny tena maizy azy
sy ny asany sy nandaniany fotoana ny mpanao gazety matianina ny tenitenena an'izay mahafantatra ny tokony ataony ny teknisianina miresaka hoe asa vaventina na ohatran'izany samy manana ny manavanana azy ny olona tsiraray samy manana ny talentany samy manana ny zavatra zay ny anarany inona ny tianao tenenina mila fifanajana zany ty raharaha ty tompoko fa rehefa tsy misy ny fifanajana dia miteraka fahavoazana ho an'ny fiarahamonina izay tsy fisin'ny fahavoazana zay fiarahamonina mitambatambatra mame firenena zay ane no mahatonga atsika ho sahirana ohatran'io fa raha ohatra hoe mipetraka mazava tsara misy tsara ny fifanajana raha misy ny hoe tsy fakazahoana sy tsy fitivitikefitra dia miresaka ampilaminana tsara dia izay no azahoam-bokatra fa raha amin'resaka hoe tontolon'ny fampianarana dia tsy maintsy misy ny disiplinina ihany koa ao anatin'izany hitantara zavatra kely aminareo indray aloha azahoantsika tsara ohatra zay niainana moa satria isika eto mifampizara zavatra zay hoe mahasoa zay zavatra mahasoa mba entintsika mibanjana ny hoavy zany tany fotoana mbola nianarana tany amin'ny mbola ankizy madinika zany hoe nanomboka maternelle ka hatraty amin'ny hoe classe de 3e mananalana ny BBC nidirana tany amin'ny classe de seconde zany maternelle ka hatrany amin'ny classe de 3e dira ny tenanay zany de nianatra tany amin'ny sekoly katolika sekolyny Masera no mitatana n'izay sekoly ny anarana izy zany hoe mbola tany amin'ny ankizy madinika vao niditra nianatra mihitsy ka hatrany amin'ny fahafahana BBC taty amin'ny classe de 3e nandritra n'izay taona maro zay dia sekoly anankiray foana no ny anaranay ary sekoly katolika izy io ary tantanin'ny Masera avy any Italiany moa zany no nisy ny foben'ny zareo Masera vazaha italiana no tatana an'izany sekoly ny anaran'izany teto Antananarivo izy io ary vazaha italiana ary tena hoe nametraka ny disiplinina fa zany disiplinina zany tsisy resaka zany tsisy resaka fa tonga de hoe rehefa ity ny disiplinina de tsy maintsy mampiatra an'io izay rehetra tafiditra ao anatin'ny zay le tontolon'ny fampianarana atao amin'le sekoly zay ny mpampianatra rehetra tsy maintsy manaraka ny disiplinina napetraka ho azy ny mpianatra rehetra tsy maintsy manaraka ny disiplinina napetraka ho azy ary ty tena zavatra lehibe ny ray aman-drenin'ny mpianatra tao dia tsy maintsy manaiky ny disiplinina alohan'ny ampidirany an'le mpianatra atao amin'le sekoly ny anaranay zany atao amin'le sekoly katolika tantany Masera vazaha italiana dia tenenin'le Masera vazaha directrice hoe ianareo mivady io tsy hoe le rangahy ihany na hoe le ramatoa ihany fa izy mivady miaraka ianareo mivady ve manaiky ny disiplinina ato zay aloha mbola tsisy resaka hoe mandeha mianatra ilay izy de avy eo de nisy an'izao de avy eo misy famalinana tsisy an'izany fa alohan'ny ampidirana an'le mpianatra aloha dia nantaniny le mpitatana an'io sekoly io vazaha Masera hoe ekenareo ve fa tiany disiplinina rehefa manaiky an'io nareo raisina ny zaza rehefa tsy manaiky tonga de efa samy vita zany fa tsy mianatra ao ilay zaza zany de ohatran'izay koa ny any amin'ny tontolon'ny mpampianatra sy ny sisa fa io zany misy zanaka karazan'olona maro tao tompoko misy zanaka tena hoe olona sahirana reny moa zany misy fijerena manokana nataony fiangonana katolika sy ilay sekoly ny anaranay tena misy zanak'olona sahirana fa misy zanak'olona manana toerana ambony ao nivon'ny fiarahamonina sy ny sisa fa mitovy ny fanarahana ny disiplina so de misy mieritreritra hoe za zanaka anina de tsy hanao menazy ao ampianarana efa misy fizarana mihitsy latsinainy ianna manao menazy
le manao mena zany le manadio trano rehefa mirava mpianatra iana ny talata ny larobia hatramin'ny sabotsy zay nanatra sabotsy tamin'izany fotoana zany de tena hoe manaraka tsara an'izay disipline zay fa sao de misy mietratra hoe za zanakalebany de hoe za tsy kositrano mikosika daholo samy mitovy ao zany ao anatin'izay sehatra izay aloha zany ny anankiray ary zany mampandroso satria rehefa tatioarina zany de hita tena hoe nitondra soa izay zavatra ary zany ene no mahatonga ny firenena ny velany mandroso ohatra anankiray afara zao ohatra hoe ny zafikely mpanjaka ny Angletera iary ane nalefa tany amin'ny Royal Navy tany amin'ny tafika any amin'ny ivon'ny tafika anglisy tany zany nanao mission tany amin'ny tany na maibe asa moa izy inona tany Afghanistan na tany Irak izay de ozy ny olona de zao ana sao de maty any sao de zao fa ny prince William zay dadany tsy nampisy problème alao izy andeha any alao isedrany zavatra hoe tokony hosedraina zany amin'ity fiainan'ity zany neny olona ka mampandroso izay zavatra izay ka mila saintsaina daholo zany rehetrarehetra zany mba tena hoe atonga atsika amin'ny fampandrosoana mety misy mieritreritra zao eny zany ene zavatra maivana zany tsy maivana mihitsy fa rehefa tsy misy ny disipline rehefa tsy misy ny fifanajana tompoko dia tsisy zavatra mandroso ao na inona ataotsika eto dia tsy misy ny zavatra mandroso raha ohatra ka tsy misy ny fampivezana tsy misy ny fifanajana eo amin'ny fiainantsika isan'andro ngamba ataotsika hoe ao anatin'ny fiainan'izay kanefa izy ao anatin'izay fiainan'izay dia tena ilaina zany ny tena hoe manaraka tsara ny fepetra isan-karazany sy ny fifanajana ao anatin'ilay raharaha toy-hatrany ny fandarantsika miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada ialatsiny moa fa misy hatrany ny somary fahatapahana amin'ny zao fotoana izao raha ny resaka connexion zany zao manahirana be izy io satria efa hatramin'ny maleriva asy iny tamin'ny fito latsaka tany tsy nandeha am'izay falehany resaka connexion dia lasa sahirana zany ny olona amin'ny resaka hoe internet sisa raha ny eto amin'ny MBS aloha raha tetanao sipatrana de efa nyaina zany hatramin'ny ariva de nalefa moa zany ny filazana tany amin'ny tompon'andraikitra teknika amsahana zany orinasa amsahana zany de hoe efa jerena fa misy problema na kabla tsy haintsony zay tenenin'ny tany tamin'ny resaka teknika fa zay zany mba tsara ho fantatsika ihany sao nareo mahita hoe fa ahoana izany nohatra nytao tsy mandeha sy ny sisany resaka internet sy ny tambajotra isan-karazany dia tsy atao tompotrano miono isika mianakavy zay ny momba an'iny fa dia ambava homana ampo mieritreritra fa dia fiainantsika daholo zany rehetrarehetra zany de zany ene dia anisan'ny ilana n'ilay fikonan-doam-pirenena daholo anisany zany so tsika mieritreritra hoe fikonan-doam-pirenena égale politika misy mieritreritra an'izany any hoe fikonan-doam-pirenena indray de resaka politika ianao de resaka ady sezany ao tsy zay mihitsy fa tena jerena daholo ny kipitsopitsony rehetrarehetra araka nefa resaka nambara teo zany fa raha zao fiainan'ny malagasy zao aloha dia tena hoe tsy mandeha amin'ny fahalehan'ny mihitsy tsy mandeha amin'ny fahalehan'ny mihitsy ny fanajana tsy misy tsony ao anatin'izany ny fanajana ny ray aman-dreny tsy misy tsony ny fanajana eo amin'ny samy mpiara-miasa tsy misy ny fanajana eo amin'ny mpitondra sy ny entina tsy mipetraka araka ny tokony ho izy intsony satria ny eo anivon'ny mpitondra tsy manaja ny aty amin'ny entina ny entina ihany koa de reny ny fahantrana izy de mandeha am'izay saim-patany ihany koa izy dia izany no zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao de fanontaniana mipetraka hoe andeha hoaiza zany ty firenena malagasy ty andeha hoaiza ny afahana mamaly am'izay
feonambe-pirenena no dia fantatra amin'izay le lalana hoe mandeha makary na mandeha makary zay no hoe lary tompolasy tompovavy fa efa eto ifanira zavo-manantany anoho ny fandarana efa tazako ambadimbadika eo ihany koa ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara vao vita tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy ny député fetra sady izy ihany koa moa no filohan'ny groupe parlementaire Tiako Madagasikara izany dia hiakatsehatra eo izy afaka minitra vitsy dia vitsy fa omena ny fanira zavo-manantany avy hatrany ary ny fitenenana andahoary. Misaotra rina de miaraba an'ireo teknisiana sy ireo namana mpiara-miasa marobe miaraba ihany koa ny mpiaino antsika aloha zany any amin'ny faritany rehetra any sy izay mety fomba azonan'izy ity satria manana olana ara-teknika zany tsika rina amin'izao fotoana izao zany dia tapaka ny connexion zany fomba andraisan'ireo any amin'ny faritra sy any ampitan-dranomasina any ny fandaharana zany satria dia olana avy any amin'ny foibe izay mpamatsy mihitsiny zany ny resaka réseau ahafahantsika mahazo an'izay resaka connexion zay zany ny olantsika amin'izao fotoana izao de zay no mahatonga an'le misatra na satratra ny azontsika amin'ny FB sy ny YouTube zany amin'izao fotoana izao efa mijery ny ahafahantsika mandray zany reo teknisiana sy ny mpiara-miasa mba azontsika izany dia mampiasa zay fomba hahafahana mampita izany vaovao samihafa amintsika rehetra izany. Ankoatr'izay de mbola mampita ny hafatra ihany koa zany tsika rina ny amin'ny olana ara-teknika zany mety miseho foana ny olana ara-teknika zany zay mitranga zany zay iainantsika zany amin'ny fandraisana ny MBS dia reny moa zany efa voava amin'ny ampahany avokoa zany reo olana samihafa fa ny toetrandro indray vao maika koa manimba zavatra amin'ny pilôna antsika sy ireo fitaovana samihafa zany zay tsy mahazaka rivotra dia efa miezaka foana zany mamaha arak'izay azonantsika fa ny sorana aloha zany dia reo faritany sy ireo faritra marobe reto izy tsika zany dia mahazo amin'ny akapobeany foana zany ny onjam-peo ny MBS mbola mamaha ihany tsika ary everitsika fa ho voavarak'izay tokony izy ny fomba azontsika zany ny inona moa zany ny fanarahana azy am'ireo satelita zany na ny parabole na ny canalsat sy ny startimes zany fa manon ny ataony ihany koa zany ny délestage aty amin'ny MBS asa inona loatra ty androandroany ity fa manao ny ataony koa ny délestage zay intelo zay no tapaka ny tety anivo ny toerana zay misy ny fitaovan-tseraseratsika de mandeha ihany ny fitaovana zay ahafahantsika zany manao an'izay hoe solony ny jirama zay tao anatin'ny adiny ray intelo tena manahirana be izy ny connexion resaka teo efa hatramin'ny atoandro ny tapaka de zay no ikaroantsika va olona foana zany ahafahantsika mifandray zany ao anatin' zany adevitra zay ifampiresahantsika izany eny ary ny zavatra tsara ho resahana aloha zany satria ny actualité foana zany ka raha mipetraka amin'izay amin'ny actualité zay dia miresaka tsika zany ny amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany de inona moa no tiantsika resahana zany amin'ny fanombohana zao hadevitra zay ifampiresahantsika zao satria dia misy zavatra tsy milamina ihany zay no ilazantsika azy ny tontolo ny fitsarana eto Madagasikara rehefa miresaka amin'izay tsika dia tsaroantsika avy hatrany zany ny zava-misy farany teo zay nabe hadevitra teo amin'izay tontolo ny fitsarana teto Madagasikara izay de diso fantatsika raha teo koa moa rehefa miresaka amin'izay tsika ny olana zany zay nisedrainy ny départementa lehibe ity tamin'ny alalan'ny ministra zany zay nitantana zany fitsarana zany de nametrahana intérim zany na hoe mpisolotoerana vonjimaika teo anivony zany ministera ny fitsarana izany fomba fiasa foana moa zany rehefa tsy misy tompo-tandraikitra misahana le départementa ray dia nikambana eo anivon'ny gouvernementa no homena andraikitra hitantana zany de
nametrahana intérim zany a teo anivony zany a ministera zany. Tsika de nalala tsara fa tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary de nanao fivoriana ny syndicat mpitsara eto Madagasikara na ny SMM de ny fivoriana nataon'izy ireo dia nijery amin'ny akapobeany ny olana anatin'ny fitsarana zany. Zay nisy iny zay problema na olana niainga teo ministry ny fitsarana mbika laza zay efa nametra-pialana moa zany ary de misy olona am'izao fotoana zao de ministry ny asam-panjakana ny lalàna ary nalàna sosialy no misoloterina vonjimaika. Fa ho an'ny zava-misy indray zany raha teo anivon'ny ty ministera ty dia namoaka fanambarana indray zany teo anivon'ny SMM tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana febroary 2024 zany hoe vaomaly ny omaly ny SMM no namoaka fanambarana de vakitsika aloha le fanambarana de avy eo tsika mitondra fanadiadina mahakasika n'ity zava-misy eo anivon'ny fitsarana ity zany zay ny syndicat mpitsara eto Madagasikara no manao an'izany fanambarana izany ka fanambarana larana aotra efatra tsipika SMM bara P.22 zany. Zay zany izy ty larana aotra efatra zany de ny lohateny lehibe ao anatin'le izy tonga de manaitra avy hatrany lohateny lehibe zay ao anatin' zay fanambarana nataon'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara zay. Inona lay lohateny lehibe manaitra de hoe fampitandremana hanatsaharana tsy misy atakandro ny fitsabatsabahana amin'ny raharaham-pitsarana. Zay le izy fampitandremana hanatsaharana tsy misy atakandro ny fitsabatsabahana amin'ny raharaham-pitsarana. De vakitsika isa-teboka zany ny ao anatin' zany fanambarana nataon'ny SMM omaly zany. Voalohany de hoe hatramin'andraisany ny andraikiny. Eo zany zao de tonga de mila misaina tsara sy menitsantrika hatramin'ny andraisany ny andraikiny mazava ho azy ministry ny fitsarana ny tian'ny SMM resahana anatin'izay dia maro sahady ireo mpitsara namana miasa eny amin'ireo ambara tonga mpitsarana isa-tsokajana no nanantona ny syndicat ny tatitra ny tsindry. Fa mendry fendrona eny fandrahonana mihitsy azy ataony manam-pahefana isa-tsokajana izay olo-patatra na mora fatarina amin'izy ireo mba hanodina ny fizotry ny raharaham-pitsarana indrindra ireo raharaha mafapana zay efa fantatry ny rehetra. Zay ny teboka voalohany. Teboka faharoa koa mampafantatra ny syndicat fa efa mandray an-tanana ny toyiny omena ireo fanitsakitsaina tsy azo leferina ny fahaleovan-tena ny fitsarana ireo. Teboka fahatelo ao anatin'izany fanambarana nataon'ny SMM omaly zany de hoe ary mampitandrina ireo olona ireo anatrahatra tsy misy atakandro ny fitsabatsabahana amin'ny raharaham-pitsarana. Teboka fahaefatra ny SMM de mamporisika ireo mpitsara namana hitahiry ireo tsindry sy fandrahonana antarby ahafahana manolotra izany eo am-pelantanana ireo tompona andraikitra mahefa amin'ny fotoana mamety izany. Fadimy mamporisika hatrany koa ireo mpitsara namana izay hiara-ny tsindry azo lena hanantona tsy ampiambambana ny syndicat zay mirahina amin'izy ireo hametraka fitsarana maleo tena madio sy mangarara. Ary fahinana farany de hoe manao antsoavo ny anendrena mpitsara mahitsy sy vonina hiado amin'ny fahaleovan-tena ny fitsarana ho ministry ny fitsarana. Natao an'io fa 2020 ny volana febroary 2024 de ny filohan'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara Andriamato Mbitanarivo Andreatsiorso. Zay zany ny fanambarana zay nataon'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara. Voateo ny namatsika Motarson no ny resaka hoe bonne gouvernance, état de droit, transparence sy ny ady atao amin'ny kolikoly. Ny resaka ny momba n'ireo fepetra samihafa apetraka ny vonina Europiana ny amin'ny lafin'ny demokrasia, ny amin'ny lafin'ny fahaiza-mitatana napetraka ireo PTF
ary ny resaka ny amin'ny fietriketrehana ho fitsiriana indray ataony eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ny amin'ny zava-misy etỳ Madagasikara zany. Ka raha raisitsika amin'ny fanambarana zay nataon'ny syndika mpitsara eto Madagasikara amin'ity fanambarana faefatra ity, ny amin'ny hoe saripady ary sarotiny ny amin'ny raharaham-pitsarana ny SMM ka mametraka ny amin'ny aoka hanana ny fahaleovan-tenina ny fitsarana ka handa zay mety tsindry rehetrarehetra sy zay mety hoendrika fametry fendronana fandrahonana ataony manam-pahefana isa-tsokajiny amin'ireo mpitsara dia efa te hanadio lay fomba fiasany eo anivon'ny fitsarana sy ny ministeran'ny fitsarana izany syndika zany. Ary te ame modely satria izay ny zavatra napetraky ny syndika tamin'ny fanambarana fahatelo, resahan'izy ireo ny zava-misy ny ainan'le ministry ny fitsarana teo aloha dia ny hoe mba hametraka zany fitsarana izany mba ho atokisan'ny vahoaka sy ho andriny zany firenena izany ao anatin'ilay hoe fahaleovan-tena mpitsarana. Kanefa zany raha ity fanambarana ity vao tamin'ny 29 volana febroary no nisy fivoriana taon'ny SMM, 12 volana febroary no mipoaka ty fanambarana ity omaly miresaka ny amin'izay tranga misy ary izy ireo dia efa milaza fa tokony ho jerena tsara ny ametrahana zay ministry ny fitsarana ary ambony grady, tsy mametraka zay fronona politika zay fa ametraka ny asin'ny fitsarana ary mbola no amafizan'izy ireo ny antso an'ny anendrena mpitsara mahitsy vonina iady ao anatin'ny fahaleovan-tena ny fitsarana ho ministry ny fitsarana. Dikan'izany marary ny departementa ministeran'io fitsarana io ho an'ny eto Madagasikara. Ary rehefa io no marary, rehefa io no mandringa, rehefa io ny aran'ny tsindry, rehefa io ny aran'ny famendry fendrona, zay tsy isiny zay tena fahaleovan-tena mpitsarana zay ho an'ny asan'ireo mpitsara zay mahafantatra tsara ny andraikiny ao anatin'izany sehetry ny fitsarana izany, satria fantatra mihitsy ny hoe teo anatin'le ady amin'ny kolikoly dia voatonontonona matetitetika na ny mpitandreo filaminana na ny fitsarana dia mba te anadio ilay syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara hoe aleotsika no dingana fanadiovana mba meantoka ny voaka malagasy hoe azo itokisana ny fitsarana eto Madagasikara dia efa mba nitondra an'izany ezaka izany. Ary zay fijoroan'ny SMM amin'izao fotoana izao dia iray ngeza be ao anatin'izany ezaka fanadiovana sy fanomezana antoka ny voaka malagasy zany. Dia io zany ny anarana fotsiny ny ova ny ala le ministry ny fitsarana teo aloha fa misy ministry ny fitsarana vaovao hisolo toerana voatendry amin'izao fotoana izao, fa le fomba mampanao zany mitady hiverina amin'ny alalan'ny fanambarany SMM zao dia ao amin'le teboka voalohany le hoe hatramin'ny nandraisan'ny andraikiny dia maro sady ireo mpitsara ny namana miasa eny amin'ny ambaratonga mpitsarana isa-tsokajo no nanantona ny syndika ny tatitra ny tsindry famendry fendrona eny fandrahona mihitsy azy ataony manam-pahefana isa-tsokajiny zay olo-patatra na maro fatarina amin'izy ireo mba hanodina amin'ny fizotry ny raharaham-pitsarana. Dia mifakaiza tamin'ilay endrika teo aloha zany, le teo aloha voatonontonona tamina raharaha imbikigait raisagaita ary voasaringitra amina raharaham-bolamena sy ny raharaha adevitra makasika amina kolikoly sisa fa ity indray miverina amina adevitra zay hanao amina tsindry zay hiditra amina raharaham-pitsarana zay mety ho raharaha mafapana eto anivon'ny firenena. Manaikitra zany rehetrarehetra zany ho an'ny mpitsara voalohany indrindra, fa ho an'ny zay mila raharaha rehetrarehetra ao anivon'ny fitsarana ny amin'ny misy endrika tsindry mandeha any ambadika any. Fa ny zava-misy ihany koa nefa dia zao lay vahoaka malagasy mila an'ilay fitsarana hanao ny asany ary ahitsy eo anatrehan'izay asan'izay ary miandry vokatra amin'ireo raharaha mafapana eto anivon'ny firenena dia voahelingelina ao anatin'izany hoe efa misady lavatanana sy avava any ambadika any tady ampiasa ny fahefany hitsabaka amin'le asan'ny mpitsara amin'izao fotoana izao. Dia zay nitondra antsika an'le adevitra satria isika dia mametraka tsara hoe ahoana no azotsika fanjakana tsara tatana état de droit. Ny azona fanjakana tsara tatana dia ny mpampiatra lalàna ny fitsarana fahefana mpitsara ny tompona andraiky mpanjakana ny tokony ho modely voalohany
ny azona fanjakana tsaratata satria ao anatin'izany fanjakana tsaratatanyzany dia ny fisiny zany hoe fanajana ny lalàna ka raha miresaka lalàna isika manomboka any amin'ny lalam-panorenana manomboka any amin'ny lalàna fototra samihafa manomboka any amin'ireo lalàna ifamatorana zay makaty anivon'ny fiarahamonina zany sy ireo pitsopitsony rehetra zay mifandraka ny lalàna na io décret na io arrêté na note samihafa endrika fanajana ny endrika le hoe fanjakana tsaratatany zany ary tsy fampanitsahana ny hoe lalàna mamono lalàna amboniny lalàna zany resantsika rehetrarehetra zany de io nefa ny zavatra tsikaritra am'izao fotoana zao ary zay mahatonga an'ilay hoe maninona ny banque mondiale no mailo ny zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao ka milaza fa hijery anara-maso reo antota taratasy mafampana ary reo antota taratasy zay everina fa mila am'izay fitsiriana izay satria banque mondiale efa nanomboka tany amin'ny ravinala airport banque mondiale efa nandeha taty amin'ny Jirama ary na nyresaka tosika famena raha namoany banque mondiale fanambarana hoe izahay ane mame 100,000 ariary ao anatin'io fanampiana io amin'ny alalan'ilay asa atakaly vola 20 andro mba mampahafantatra amin'ny rehetra izy mba tsy ho lasa tsy ho verivery foana ny vola mpamatsy vola fa zao trangan-javatra ao ihany koa na ny fihetsika lehibe matehidera sambany eo amin'ny fomba fitantanana sy fomba fiasa lehibe nataon'ny CDC na ny Cour des comptes namoaka ny endriky ny fitantanana ny vola tao anatin'ny Covid-19 taona 2020 de verintsika hoe mandroso tsikelikely mandeha any amin'ny dingana antanatohatry n'ilay hoe fanjakana tsaratantana fanjakana manaja zay tandalana izay satria manomboka mailo ny rehetra am'izao fotoana zao de maninona no mitsabaka am'izay ny banque mondiale maninona no mametraka fipetra hafahafa maninona no manomboka mailo ny Union européenne na volony européenne maninona no mametraka fipetra am'ireo fomba fanomezana lela vola ho an'ny Madagasikara anatin'ny FEC ny FMI de midika zany fa tia metraka an'izay fanjakana taratatana fanjakana tandalana izay ary maninona reo organisme rehetra zay miaraka amin'ny sehatra iraisam-pirenena na amin'ny PTF no miezaka miaro sy mamatsy sy manome fiofanana ny système anticorruption ohatra fatatsika tsara rehefa miresaka système anticorruption tsika de ao anatin'izany ny CSI ao anatin'izany ny Samifin ao anatin'izany ny Bianco ao anatin'izany ny PAC satria mieritreritra izy ireo fa ny fomba nivoahan'ireo firenena vavety any ivelany zay pays émergent lasa pays matanjaka am'izao fotoana izao lay mivondrona ao anatin'ilay firenena zay matanjaka ao anatin'ilay G20 resahantsika dia azo lazaina zany fa nametraka an'izay bonne gouvernance zay de anisany fanajana ny lalàna ary reo fatatsika tsara ny firenena Europeana na ny Amerikana na reo firenena zay efa manomboka manakaikikaiky na mijerijery ny fampiarana an'izay resaka fanjakana tandalana zay de hoe tsy ananan'izy ireo tsy ny mihitsiny zay nitatana ny firenena na zay mety olona manandrara zay mamofopofona manao zavatra tsy mety amin'ny fitantanana raha-panjakana ka voaroroy amina zavatsafa dia miasa ara-dalàna ny fitsarana ao amin'izy ireo zay ngeny natonga an'le hoe misy filoham-pirenena teo aloha voakitika zay natonga an'le hoe misy prime ministre misy ministre misy tompona ndraikitra samihafa amina orinasa lehibe voakitika satria vokatra zay fampanajana lalàna izay fa tsy hoe mitovy any aty Madagasikara hoe ampiarina ny lalàna mba ahafahana manao élimination politique amina adversaire politique tsy zay ny fomba fiasany ivelany fa tena mijery ny aminy hoe teto nisy fitantanana tsy nety ahoana no ahafahana mijery ny lalany ty adevitra ty ka manitsy izany fitantanana tsy mety izany amin'ny fampiarana ny lalàna de miezaka am'izao fotoana izao leo anivon'le syndicat mitsara eto Madagasikara de mba hanaovantsika félicitation hanaovantsika bravo zany na manarina rabe mananjara ny aminy hoe efa dingana manadio ary mametraka ny fitokisan'ny vahoaka ho an'ny fitsarana malagasy zany fa efa dingana ihany koa mitodika any amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay mamatsy vola
ho an'ny fanjakana malagasy zany ny aminy hoe azo atokisan'zay satria efa mba manao zay balizy rehetra. Io ny ataon'ny syndika feveritsika ihany ko ny CSM manany filakevitra amboniny mpitsara de tsy ametraka am'izay mety ho fanapahan-keviny ho amin'ny fanapotehana mpitsara am'izay zavatra mety tsisy dikany ohatra, fa mba tena metraka am'izay tena hoe fijerevana an'le etika sy déontologie sy le asa nampianaketina ho an'izany mpitsara zany satria masina zany. Ary anisanao anatina grand corps manana maizy azy miaraka amin'ny inspecteur d'état, miaraka amin'ny administrateur civil, miaraka ny anivon'ny fitantanam-bola sy ny sisa zany asan'ny fitsarana izany. De veritsika zany rehetrarehetra zany ny amin'ny hoe mba tena ho tafapetraka amin'ny atsakany sandavany zay ezaka ataon'ny eo anivon'ny SMM izay. De averitsika zany fa tena hoany am'le fanjakana tandalana, hoany am'le fanjakana tsara tatana, hoany am'le ady amin'ny kolikoly ary ametraka am'izay tena hoe mangarahara hoan'ny fiainan'ny firenena izay sy le fahaleovan-tena mpitsarana izay le antom-pijoroana sy le antom-pijoroana zay ataon'ny syndika sy mpitsara malagasy. Mba hiala am'le hoe ampiasaina ny fitsarana mba ho fitaovana politika iarovana mpitondra ny sezana, na ampiasaina ny fitsarana hanao élimination politika amina adversaire politika. Ka na zavatra kely tsy de misy dikany ary, tsy manana anton-javatra goavana ary, fa fomba ray ahafahana manapaingitra adversaire na olona manelingelina zay hitantsika am'izao fotoana zao, fa misy zay tsy de tena hita loatra am'rariny sy nitsy ny fomba hanagadrana olona eto anivon'ny firenena, de misy maromaro voafonja politika am'izao fotoana zao. Tsika tsy miteny hoe tsy nanao asa mive mpitsarantsarandreo, fa mahavalalana ihany ny zava-misy amin'ny ankapobeny raha ohatra ka fanehon-kevitra tsotra no mety apigadra ny sasany 420 volana. Mahavalalana ihany ny amin'ny hoe mety faneho-kevitra ny amin'ny fijoroana ara-politika no mety mampigadra ny sasany zay mbola sy mandeha ny lafim-pitsarana am'izao fotoana zao. Biary ny Irina Marcelin tiantsika tenenina am'izany. Na mety hoe fifankahalana, na mety hoe olana ara-politika no ahafahana manentsika mpandraraha ka ahafahana mikitika ohatra zay mety ho dose kely rehetra any ambadika any. De zay le lahantsika hoe aleo kosa mba tena hipetraka am'izay ny am'izay hoe lafim-pitsarana azony rehetra hitokisan'izay. Mitondra chance ho an'ny rehetra, ka na io madinika indrindra zay mety tsy manam-bola, na io vavety indrindra amin'ny faratapon'ny fitantanana firenena, de mba fitsarana iray équitable, équité, mametraka am'izay zo izay. De tsy mitovy ny any hoe fitsarana natao mitondra fanjakana fa fitsarana tsy natao ho an'ny vahoaka tsotra, fa fitsarana natao ho an'ny rehetra ary ho fialokalofandreo zay manandrara zay mety mikaroka ny rariny sy nitsiny ao anatin'izany fitsarana zany. Miresaka an'izany tsika rina satria na ny antony de tsotra, mba ahafahantsika mametraka tsara ny hoe misy ady lehibe ny atao eto Madagasikara. Misy andraikitra lehibe inge ny edivany tam'izany hoe fahefana telo zany, ny pouvoir exécutif, ny pouvoir législatif ary ny pouvoir judiciaire. Adiny natao tam'izany, adiny natongavana tam'izany, ary demokrasia ny tadiavina ny natongavana tam'izany, mba ahafahana tena mametraka sy manome antoka ny vahoaka ny amin'ny hoe misy tsara mihitsy eto Madagasikara ny séparation des pouvoirs. Fa tsy hoe mivangongo amin'ny rakoto daholo ny fahefana rehetra, ka na io fahefana mpanantanteraka, na io fahefana mpanao lalàna, na io fahefana fitsarana, de eo am-pialantanany avokoa satria izy no atao hoe fanjakana na hoe état. De tsy mariny zany, ary tsy zay ny endriky ny fanjakana républicaine, tsy zay ny endrik'ilay demokrasia tiantsika apetraka, tsy zay ihany koa ny atao hoe fanjakana tandalana. Satria ny séparation des pouvoirs, ny fisaraha-pahefana de samy mametraka ny olona amin'ny andraikiny rehetra. Ka ao ny olona nitendrena, ao ny olona fidina, ao ny olona napetraka araky ny sokajinasa samy hafa zay nametrahana azy, sy ny andraikiny, sy ny voninahany. Misy dikany daholo zany zavatra resahantsika izany. Ka eto zany de hotsika hoe iombona-kevitra mihitsy ny fijoroana ataon'ny SMM ohatran'izao
ary tena mametraka amin'ny atsakany sy andava mihitsiny ny hoe misy adidy amanandraikitra raisiny zany mpitsara zany. De zao zany raha isika titeboka faefatra sy fahadimy ty rina ny amin'ny hoe ny SMM de mampirisika ireo mpitsara namana ireo tsindry sy fandrahoana nantaroby amin'ny telefôny io ahafahana manolotra zany eo am-pialantanany ireo tompona andraikitra mahefa amin'ny fotoana mametsy zany satria efa mailo le mpitsara ka de mampirisika mihitsy hoe alive daholy enregistre eo le tsindry rehetrarehetra fandrahoana nantaroby ahafahana zany manolotra zany eo anatrehany manam-pahefana. De ny fahadimy de hoe mampirisika ihany koa ireo mpitsara namana zay arany tsindry azo lena hanatona tsy ampiambana ny syndicat. Zay koa anie ny ilaina an'le syndicat zay ny fampijoroana ny syndicat zay. Ary fantatsika tsara hoe inona moa no lalàna mametraka an'izany hoe ahafahana mamondrona mpiasa izany ka hivondrona ao anatina syndicat. Mahatonga le hoe syndicaliste satria misy zoarakasa mila arovanao ao anatin'izay. Ka na misehatra izy izy na misehatra izy de mifampiaro ny mpiasa. Raha tsy nisy ohatra ny syndicat ny professeur DPS nampaneny feo omaly niaro any Andriamatonjara tamin'ny zavatra nataon'ilay solombavambahoaka azy de veritsika fa akoatrin'ny hoe asa nataon'ireo ray aman-dreny sy ny internaute ny facebookera samy hafa nanameloka ny fihetsika nataon'ny gasy solombavambahoaka tamin'ilay mpanampianatra mpanabe fa zao nijoroan'ny syndicat zany mba hiarovana lay asa na le fianarana natao mba hazona an'izany asa izany. De ohatran'izao ataon'ny syndicat ampitsara zao ny etsony ampitsara hoe mampirisika resao aty anivon'ny syndicat raha ohatra ka misy tsindry. De zay koa ny tokony hijoroany rehetra. Raha misy olana ao anatin'ny orinasa jirama ahoana ny vondronan'ireo mpiasa rehetra ao anatin'ny syndicat satria raha nisy natanjaka teto fantatsika teo amin'ny syndicat 2 3 teo teo anivon'izany orinasa jirama zany dia ny firaisan-kinana ny syndicat teo anivon'ny orinasa jirama. Io ny zava-misy ao amin'ny jirama amin'izao fotoan'izao ny fahampiteny jirama. Betsaka ny zavatra azo resahana saiko ny resahantsika omaly moa fa mijery fotoana foantsika. Fa zany ny tokony hivondrona mpiasa mba hiarovana an'izay asan'izay akoatran'ny orinasany de hiarovana ny zony ao anatin'izay asa izay. Ahoana ny eo anivon'ny Hermady mahafapo mihoatra n'le tamin'ny fanjakana teo aloha ve ka nijoroan'le syndicat teo anivon'ny Hermady ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka tsy mahafapo tokony hijoro ve syndicat sa matahotra ny hijoro ny syndicat ohatra sa mbola mamondrona ny heriny ireo mpiasa ahafahana tena mijoro zava-dehibe zany. Ahoana ny eny anivon'ny fampianarana rehetra eny mahafapo ve ny fihetsika ataony eo anivon'ny fampianarana ka misy ny syndicat samihafa ny ENS sy ny syndicat mivoaka ve eny anivon'ny CNFP sy ny rehetrarehetra any tokony hijoro ve? Anjara ny rehetrarehetra mandinika izy fa ilaina tompoko ny fivondrona n'ireo mpiasa ao anatin'izay tolona syndikaly zany. Ny fomba niakarany Lula da Silva teo amin'ny fitondrana tamin'ny Brésil de fahaizany nampiasa ny syndicat satria syndicaliste Lula da Silva. Ny fomba niakarany Hitler teo amin'ny fitondrana tany Allemagne fantatsika tsara fa manana raha Autriche izy avy any Autriche fa zao nanana fomba fijery tamin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena ary nanana tolona natao syndicaliste izy ary tonga miaramila izy de namiasa an'le nampiasa sy nanoratra an'le boky hoe Mon combat na Mein Kampf asana syndicaliste zany. Ka rehefa misy syndicaliste samijoro rehefa misy syndicat tena miteny araka ny tokony izy hoe raha tsy niteny zao ohatra raisitsika ohatra ny syndicat mpiasa ny douane ny amin'ny endrika privatisation ny eo anivon'ny douane de nakaiza zany fahatserana ny eto Madagasikara zany. Fa zay ny ilany an'le syndicat manaitra miteny ary miaro ny zon'ilay mpiasa fa miaro ihany koa le endrik'ilay orinasa amin'ny ankapobeny fa misy endrika fiandrianana ao ambadika zany rehetrarehetra izany. Ilainy zany
anairana ny rehetra zany, isariana ny sainy rehetra zany hoe manaova fijoroana amin'ny sehatra iombonana ary ara-dalàna ny fijoroana. Any amin'ny sehatra rehetra zay misy antsika any, na mpampianatra pikarika io fatatsika amin'ny fisian'izany sesesy zany. Mazana ny tolona entin'izany sesesy zany, ary mety tsy mbola vita ny tolona entin'izany sesesy zany. Amin'ny alahelo any fanapahan-kevitra andraisiny sesesy farany teo ny amin'ny hoe mampirisika amin'ny fanjakana ary hitady mpampianatra hameno ny ora fanampiny, satria efa mba leo ihany le sesesy. Hitokona lava, aiza ny heure supplémentaire anay? Ahoana reo resaka ho amin'ny mpampianatra tsotra ny hoe ahoana ny vacation anay? Tena veriasina anie le fanabeazina sy ny fikarohany eto Madagasikara e. Nandritra zao fitondrana izao. Dia zay ny mahatonga antsika hoe ohatra raisina ao anatin'ny fanjakana tsara-tatana, ao anatin'ny fanjakana tan-dalàna, ao anatin'izany hoe tena fiarovana ny hasin'ny asa ataon'izy ireo zany, ny ohatra raisin'ny SMM amin'izao fotoana zao ka tokony hampitsangana, apiratra, hanaitra ny sain'ireo syndika sy ny syndikalista rehetra hoe ahoana no handaminana firenena aoriana zao tranga samihafa izao. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay dia namoaka fanambarana matetitetika ny SMM, dia mba mahavelom-bolony rehetra ihany zany ny amin'ny hoe mijoro ny syndika, manapasahina ny mpitarika ny syndika mba hiaro izany. Tsy resaka corporatisme fa fametrahana ho zava-dehibe ny asan'izany. Vao omaly Christian Taberana resaka tamintsika teo ny amin'ny hoe ny administrateur civil tompo dia natao mihitsiny, nampianarina mihitsy ny tatana raharaham-panjakana aiza izy ireo amin'ny andraikiny amin'izao fotoana izao. Fatatsika ngefa misy ny sinady, tena miasa tsara amin'ny atsakan'ny sy andava ny ve ny sinady. Mahita an'izao zava-misy zao tena amin'ny laony ny ve ny sinady, ary tena misy amin'ilay syndika ety anivon'ny atany sy ety anivon'ny fonction publique tena manao an'ilay asa tsara ve, ary tena mandray ny andraikiny tsara ve izy ireo, tsy voailikilika ve izy ireo, manana fahafahana nanapa-kevitra ve izy ireo, tsy ny mpanao politika tsy nanana sy tsy nianatra tany amin'izay mety ho fahaizana amin'ny fahalalana ny resaka fitantanana lafitany ve no mibaiko an'izy ireo eny amin'ny ambaratonga an-drafitra rehetra eny, na eny anivon'ny disika na eny anivon'ny faritra zany. Satria matetika indraindray saron'ilay andraikitra politika zay nanendren'ilay mpitondra azy, zay fanitsaka ny lalam-pandrenana, lay asan'ilay administrateur civil zay mahalala tsara fa représentant de l'État eny anivon'ny faritra na ny distrika. Misy dikany zany zavatra resahantsika zany. Manaitra mihitsy sika amin'ny akabeany mba ho tsapany rehetra sy ho sary-piaro amin'izany fijoroana arakasa izany. Ary raha raisika ohatra ny fanambarana zay nataon'ny Cour des comptes na le audit nataon'ny Cour des comptes hoe misy lela vola tokony pehena amin'ireo personnel teo anivon'ny mpiasan'ny fahasalamana zay nanao an'ireny état d'urgence sanitaire reny prime de risque. Efa tsakany sy andavany ve ny prime de risque tany amin'ny vague voalohany, prime de risque vague faharoa, na vague fahatelo, na dia tsy teny an'izay any fitondram-panjakana hoe vague fahatelo io. Dia mijoro ohatra reo eo anivon'ny paramède, fa nisy fisamborana, nisy fampitahorana natao tamin'izy ireo. Fa vao maika tokony hanamafy ny fijoro ao anatin'izany mpiasa amin'ny fahasalamana mba ahafahana mitaka an'ilay tombotsoa zay sasarana ary ny lalàna ny nametraka an'izany. Izao zavatra izao zany ny fanambarana nataon'ny Cour des comptes dia anisan'ny mampirisika ny rehetrarehetra tokony hitahakiny ny anjarany raha ohatra ka mbola tsy nahazony ny anjarany tamin'izany fotoanandro zany. Ara-dalàna avokoa zany fihetsika rehetra zany satria arovan'ny lalàna ny syndika sy ny fijoroana ara-syndikaly na syndikalisme sy ny syndikalista eto Madagasikara. Zay adevitra zay mba tiatsika ndresahana tamin'ity fanombohan'ny adevitra maraina sy ny fanadihadiany ity député Fetra Ralamzafimbololona zay fetako kaiky eto amin'izao fotoana izao mba ho voarainy rehetra ny ezaka samihafa entin'ireo sehatrasa zay manao ny ainy tsy ho zavatra ho fampandrosoana an'ity Madagasikara ity, satria reny zavatra reny mitambatambatra no mitombotra force-na développement na tanjaka ara-pandrosoana lehibe eto anivon'ny firenena. Dia hoy isika hoe aprosiany zany, resahany zany, ary mety zany satria raha ohatra ka tsy mirahiny asika, tsy mitsangana isika dia mahazovahana reo zay manana eritreritra tia motika sy te hanao tsindrio falavo na
ka tely afa-drakotra ty firenena ity. Zay amin'ny akabeany ny manodidina n'iny raha-raha-pitsarana iny fefa araky nambaraka teo satria mo larobia raha teo ny andro efa eto akaiketo amin'izao fotoana zao ny solomanim-bahoaka ny boribory-tany fahadimy fiantrarala am'zafimbololona izy radio koa dia filohan'ny volona parlementaire tiako Madagasikara ary dia arabaitsika izy tafaraka etondray député fetra. Na mifamezana fitenenana ary ao anatin'izany no hitondrana ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka n'izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao. Voalohany indrindra aloha dia fampahirezana sy ny fiarabana reo mpiray-tanin-drazana havana izay nandalovan'ny rivo-doza indray indrindra ny any amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanana iny ary ny atsinanana iny ary mety ho tonga hatrany amin'ny voaka hatrany amin'ny faritra faritany ny Toliara iny dia mampahery anareo. Tena mampahery anareo satria mafy lay mahazo atsika. Akoatry ny fahasairanana amin'ny fitadiavana izay ho arapaka isan'andro dia mbola tonga ihany koa ny atao hoe voina voajanahary. Izany indrindra no mampahirezana anareo ka dia azakivy satria tsy ho mandrakizay ny zavatra mahazo atsika toy izao fa manana le fanantenana isika fa ao arindrinao dia tsaratsara kokoa noho izao ny fiainantsika nefa tadio fa miakina amintsika zany miakina amin'ny safidy zay ho ataontsika. Zay no tsiaritra ary nampidirako ny anjara fandraisako anjara teto amin'ity plateau ny miara-manonjy ity namana faniry sy mpiaino ajaina. Raha ny zavatra tiana ho resahana dia tsy tapitra maro dia maro ary zany fahamarony zany dia ny fahitana fa mijaly ny vahoaka malagasy tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary tena fadiran'ovana ny vahoaka malagasy noho ninona noho izay tsy faiza amin'ny tatan'ny mpitondra noho ny karazana fikafika atao noho ny fampanantenana pokaty sy ny fitaka sy lainga tondrana ny vahoaka malagasy nanomboka tamin'ny 2024 ary mbola niverina indray zany hatramin'ny fiverenana Andriamatoandro Rajoelina teo amin'ny fitantanana ny firenena. Anisan'ny ray amin'izany zay efa niteny ateto rehefa niakatra teto amin'ity plateau ny miara-manonjy ity na tany amin'ny aina manjery hafa raha vavy sy namana tany dia hoe ny ataon'le fitondram-panjakana sy ny olon'ny vovonana izay miara-disy manohana ny fitondram-panjakana ny mahatonga anay akoatry ny mahasolo mavambahoaka zay akoatry ny mampanao politika akoatry ny maholotsotra ny ataon'ireo olon'ireo sy ny fihetsik'ireo no mahatonga anay manakambara isan'andro ary tsy ampy ny fotoana hoentinay sitona lakilosy tsy zay ny ndraikitray marina hoe solombavam-bahoaka anaramaso ny asan'ny mpanantanteraka fa nefa amin'ny mampanao politika sy ny amin'ny maha-olom-pirenena tsotra ihany koa dia miaino koa izahay miaino ny fitarainana aviany amin'ny mbany ravikazo rehetrany mbany ravikazo rehetrany sy ny fitarainana makasika ny fahasairanana tena efa tsy atenda itsony fa tsy efa lohalika itsony fa efa atenda mihitsy izany rano izany. Raha eo anatin'izany satria voafetra ny fotoana dia ezahana horesahana daholo ny zavatra efa mba nomanina ny androany voalohany indrindra amin'izany ohatra zany dia ny resaka makasika ny tilisy-pifidianana ity. Ny resaka manokana ialakotsiny aminareo fa santionany zao resahako amintsika eto amin'izao andro alarobia izao dia makasika ny lisy-pifidianana tany amin'ny boribory tany fahadimy sy ny tranga nananay porofo ary hitanay maso manoloana zany hoe ralina révision annuelle ny liste électorale zany dia ny zava-nisy misy fokotany vitsivitsy reto dia tsy valaparako le izy fa hoentiko fotsiny anairana atsika satria santionany amin'ny zava-misy manerana ny Madagasikara manerana ny tireny vohatra Antananarivo ity sy ny manodidina zao resahako amintsika izao rahantsika rehetra mahalala fa ny 5 ny volana febroary no mikatona vonjomaika aloha zany fanavaozana lisy-pifidianana zany fa miverina re zany any amin'ny volana martsa any ary mifarana tanteraka amin'ny volana me. Ny zava-misy dia misy fokotany vitsivitsy maromaro ao anatin'ny boribory tany fahadimy izay manana misy fokotany 7 raisiko ohatra ny andraisoro araka ny fanady adinana atao sy ny tatitra azo ny andraisoro sy ny tsaronenana dia tsara
ho fantatsika vahoaka fa tsy nisy an'izany lisitra tonga zany tany a nandra-pahatonga ny 5 ny volana febroary namody ny lazay nareo afisasy hoe tonga ato ny lisitra tsy nisy an'izany ary porofo ianay mifanohatra amin'izany a ianareo ao amin'ny senia sy ianareo ao amin'ny vokotany andray soro sy tsaroninana zay fomba fiasa anankiray zay fantatra nkajy eo ambadika zay toraka zany ihany koa ny alaroby ambony loha de mitovy tsisy valaka am'izay fa tsy misy an'izany lisitra tonga izany a tany amin'ny fokotany a alaroby ambony loha eny amboribory tany 5 ny tany ivandry indray dia nisy ihany fa eo le mandeha le fikafika eo mandeha le resaka satria ny ainga toy ireny doublon ny raha antsika nahita na triplon izay nampiasainy ny manam-pahaizana nampiasain'ireo manam-pahaizana hoentina angalaram-bato sy hividianana ary amadiana ny safidim-bahoaka ny tao amin'ny fokotany ivandry indray a dia misy ireo olona miraitsy kombakomba araky ny toromarika le tompona andraiky sy ny atokona ny vovonana ao amin'ny boribory tany 5 sy ny any ambony any manao hoe atao zay gonflena atao zay ampidirana olona tsy tokony hiditra ao anaty lisy mpifidianana ny porofo anankiray tanay dia nisy RF2 anankiray zay porofoy aminay iza no say fanatrika amiko milaza fa tsy mariny zany teniko zany misy ny RF2 tao nitondra olona 12 exactement zany nakao amin'ny président fokotany ny teny hoe RF2 le tompona andraikitsy reny fandiovana fanadiovana sy ny tanàna reny eny amin'ny fokotany dia karazany hoe manao tsindry manao hoe reto ampidiro ao anatin'ny lisy mpifidianana misy mipetraka ny soavy masoandro misy mipetraka ny laroby ambony loha misy mipetraka ny ivandry terena iditra ao anaty lisy mpifidianana ivandry tsy misy fifindramonina de zay no nitaky nisorana amin'ny président ny fokotany fa maninony ianao no manao an'izao namaly olona io nanao hoe toromarika karazana baiko no nanaovana nanatanterahana satria tsy misy idirany mpiasa ny RF2 rafitry ny fanadiovana eny amin'ny fokotany izany fampidirana anarana zany fa fitaovana anankiray io sena manangona anarana any de tsy nisy fifindramona de isorana amin'ny président ny fokotany fa tsy nanaika apiditra an'izany lista zany karazan-drazany ohatra zany no mitranga amina fokotany maro manerana ny Madagasikara sy eto Antananarivo renivohitra petraka ny fanontany hoe eto arasahany sasany ny manao toy izany manahoana ny any lavitra rehetra any amin'ny faritra lavitra andrina any ny olona fa tsy manam-potoana raha mahita ny anamarinana ny anarany any vitsy ihany azo razaina hoe vitsy ihany no tonga manamarina hoe ao anatiny ve izahay vitsy ihany koa ireo lazaina hoe tanora tonga taona ka afaka ary tokony isoratra anarana ao anatin'izy mpifidianana nefa mbola misy endrika filambaniny maro be ao anatin'izany tsy afaka ohatra atao amin'ny fokotany akadramamy tsy afaka nandeha nisoratra anarana noho ny fianarana sy noho ny asa mandraraha misy ny olona fafeny taona de any angavy tompona andraikitra namana zany nandray andraikitra hoe mba hoeto any ny karapokotany koa anaporofona fa poniny eto marina ary tia koa ny karapanondroko porofo fa efa feno taona fa mba soraty any amin'ny lisitry ny mpifidy ny anarako tany ambolohany nanaiky akadramamy io resahako io nandeha indray mandeha fa mbola nitondra anarana le namana hafa izay tsy nekeny itsony fa tsy azo atao ony zay tsy fantatro tsara ny tena lalàna satsipriany efa eo ampelantananao ve ny porofo fa io misy karapokotany fa poniny eto marina io olona io efa eny ampelantananao ny karapanondro original fa tsy photocopie de lavina li satria ahina fa olona mety tsy fidy an'izao mpitondra ankehitriny zao na tsy miara-dia am'izao le izy zany ny endriky ny atsojay filambaniny noho ny baiky voaray amin'ny ireo président ny fokotany zay manao politika 100 isan-jato ary 100 isan-jato mpikambana na mpitarika atoko izay misy ny filoam-pirenena an'ireo olona rehetra eny amin'ny boribory tany 5 tsy fantatro ny any aminareo arrondissement hafa na boribory tany hafa na district hafa any fa ny anay aloha boribory tany 5 de atompona andraikitra 100 isan-jato ny atoko ny fitondram-panjakana Andriamato Rajoelina tompona andraikitra ny fokotany rehetra ary tsy vita an'izay araky ny teniko teo fa misy ny zavatra konokononony zareo mbola misy porofo aty nisy ny fotoana nangatahako mihitsy hoe andaotsika hanao fifanatrehana matsy an'izay tompona andraikitra vonona eny amin'ny boribory tany 5 na atao mivantana io na tsy mivantana amin'ny ainao manjery hitondrahanay ny porofo rehetra ary hitondrany vavolombelona de afaka mitondra koa izy ny avany akilany fa miandry izahay ny antony de satria na hodikodina ny safidim-bahoaka ho iato eo rebirebena le vahoaka mafy loatra ny tsindry
ary mbo hoavy any am'izay tsika rehefa aveo nitsindry ataon'ireo le manam-pahefana na olom-boafidy izay mpiaradia amin'ny fitondrana ka mampivaralila nyty fiainam-pireneny tya amin'ny akapobe nefa tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny fiainam-bahoaka manampitrotraka indray a ny zavatra fomba mamoehatra toy izany ihany koa ny tany anala mahitsy teny tany any amboribory tany fahadimy ihany dia andeha ianao a maniry ianao a mba nanokana fotoana hoe nde anamarina raha ao anaty lisy mpifidianana ny anaranao ny zavatra misy dia lasa nyvoaka hono ny filohan'ny fokontany voantso tampoka hono izy e de aiza le lisy mpifidianana fa inona moa ny lalàna milaza tsara mihitsy fa azo sokafana azo consultena azo jerena izany lisy mpifidianana zany a amin'ny fotoana rehetra mampisokatra ny barao-pokotany tsy zay ny zava-misy fa valiboraingina ny azonao hoe ny diny fa mandokotrano izay de sao de tratrany loko a lasa nyvoaka tampoka voantso tampoka amin'ny filohan'ny fokotany a dia nefa mahagaga misy ordinateur eo misy taratasy maro tota taratasy maro be eo ambonin'le birao fa miariary tsy adaly izay tsy alala hoe atao zay rehetra sakatsakana amin'ny endrindrehetra satria zay le toromarika azo tsy mametsiny an'le filohan'ny fokotany a mametsiny ihany koa nefa amin'ny apahany satria mafy loatra le tsindry ataon'ny olom-boafidy mafy loatra ny tsindry ataon'ireo olom-boatendry izay a mray petsapetsa amin'ny kajikajy masiso sy dola makota araky ny teniny namana faniry fiteny zay a tsika lehibe tany amin'ny faritra tsinanana iny moa zay le fiteny azy hoe dola makota kilalao maloto zay ny dikany de maro be ny fitarainana azo mahakasika ny fokotany rehetra ny ambato mainty kotoraka zany tena hoe ny anjanahary ny ambody tsiry de aloha tsy miteny ny zavatra zava-doza ara de ao anatin'le fahasanana ny vahoaka misy olona tsara sitrapo ao amin'ny fokotany ambody tsiry mbola iezaka eona amin'ny olona io a ny tenako tsy ao rery a maniry hitondra fanampiana ho an'ny vahoaka ao anatiny zao a vona voajanahary a mianjady a sy miatra amin'ny vahoaka malagasy izao de zao ny zava-misy tonga de tsy valana anga président tsy azonao atao izy izy mizara fanampiana sy manampy ny olona fa de olona inona loatra re fanatona any a mampiomanao anao andray mateky président fokotany fa ho avy eny aminao any a satria mpanara-maso ny asa mpanatateraka izay na any amin'ny rafitra ifotony na hatrany amin'ny rafitra faratampony ianao anisany any amin'ny rafitra ifotony de angatahana fanazavana ianao a amin'ny masolo-mavambahoaka miboribory tany fahadimy manao hoe maninona no tsy navela hitondra fanampiana ny olona tsara sitrapo nefa ny eo tsy vita anareo ny lehibe anareo rehetra isanambara-tongony ny filoha-pirenena no nampanantena pokaty teto amin'ity fireneny ty a tsy misy taterany ny akamarono ny zavatra nampanantena iny de zao sakananareo ny olona nao asa soa anampin'ny vahoaka mahatsapa ny fangiry firina iaina ny vahoaka malagasy a am'izao fotoana hitenenantsika zao mba mieritrereta ihany sao de tratra farany eo a reo nge mavita manana moya itsoahana sy mialatsiny am'le fitenenana sanatry izany ividianana ny olona any ambony any anakotakonana sy anarytsaromina fa ianao io izy any ioaranao rehefa aveo ary tsy zay ny tanjoko tsy sanatry ny fanenjehana na ny fampiarovana amin'ny tsy marina fa ny hoe manaova ny marina olona anampy ve de sakanana président asy fa ibola eo ntsika sy anao zay ny mahakasika nyny resaka lisy mpifidianana teo iny satria zavatra toy izany tsy ho resahana tsony a aloha resahana ihany satria fa ao anatiny mbola iverenako araky ny teniko tamin'ny heriny raha ohatra nandalo tety ny tenako hoe miova daholo rehefa mahazo fahefana e miova ny toetsaina tsy mahazaka fahefana tsy mahazaka voninahitra tsy mahazaka toerana na ny sasany mba ny eritreretana fa anirina indray ny mampivandravandra raha mbola solotena raha mbola tany anivon'ny firaisamonim-pirenena ny solotena ny filolefitry ny seni am'izao fotoana zao de agagy izahay raha nandre fa mbola fa maninona tsy tokony firosona ve ny resaka refonty izay voafaritry ny lalàna tsy misy fialana azonao atao io anjaranao no mitaky mamolavola manao préparatif araky ny teninao hoe zay ny mametrak'olana fa ataovy ny asanao a de atakio ny tetibola atakina am'zay ilaina am'zany a andre mato filolefitry ny seni sy ianareo rehetra ao amin'ny seni de ho hitana eo rehefa aveo hoe izy ny tompona andraikitra tsy nahatateraka ny asany fa ianao lasa toy ny miaro lasa toy ny avocat ny seni sy le fitondram-panjakana ianao hoe tsy misy ny vola rovina mio vo isy le vola préparatif zany ilainy zany ovina anareo nandray ny toeranareo fa ohatra miova le langazonareo rehefa tonga eo am'le toerany ianareo mba nananteny izay hoe ny olona toy izao fa solotena amin'ny firaisamonim-pirenena mba hiaro sy hijoro zay ny fangatahanay sy fitakianay manao hoe ny andraikitrao taterao araky ny voafaritry ny lalàna dia
any gouvernemanta sy any mpitondra fanjakana ny ambony fa tsy ianao ny de hiaro an'le mpitondra fanjakana manao hoe mila préparatif lavabe ane zany mbola tsy ampy ane mitety-bola am-pelatanana na tsy misy mihitsy zany nga olanay tsy olany vahoaka anay zany nininina rehefa voafaritry ny lalàna de ajao na ataovy ny andraikitra tandrify anao zay ny tiako tenenina mahakasika an'iny fa dia hotoizako am'resaka raharaha eto anivon'ny commune urbaine Tananarivo tovy ihany moa satria araky ny teniko fa ombieny hoe lasitra iray molona iray no ny voan'ireo olona ireo dia tsy mahagaga raha mitovy fomba fanao tsy mahagaga raha ohatra ka ny hitanao atsy fa ndray rafitra any amin'ny fomba fanao any amin'ny fitondrana foibe toraka zany tsy misy valaka natao copie collé ny makato amin'ny CUA voalohany indrindra am'zany dia efa nresahana teto nisy fotoana satria tafiditra tao anatin'izay nresaka atao hoe insécurité ny capitaux na ny tsy misy tsony ny toky am'ireo mpampiasa vola sy ny insécurité ny investissement satria malagasy izao mpandraraha malagasy no petahana mpandraraha malagasy marina misy ihany koa ny vahiny izay tsetsafina hatramitsoka andamosiny mihitsy tamin'ny alala ny resaka etra ny commune moa tiako resahana rehefa aveo de nresaka io etra trano mampimenimenina ny vahoaka izay mbola tsy nisy fitombony ohatra zay tato anatin'ny 90 taona maninona tsy tsorona rehefa tsy manam-bola nefa raha vao nipetraka teo amin'ny toerana anao andre matobe ny tanàna dia ndraradraraka mihitsy ny fanampiana tonga ny fiara vavetony tonga ho ny vola vari sasa moa ny akamarony de avany amin'ny fijeriko azy avany am'ireo orinasa vahiny karana manjakazaka eto amin'ity fireneny ity dia am'izao fotoana zao mieritreritra ndray ry manam-pahaizana fa misy an'izay ao anatin'ny lahadinika satria isy fivoriana tsy ara-potoana ho tanterahana mandritry ny 3 andro eo atoato manomboka lakamisy izy io raha tsy diso dia andinihana mahakasika ny fanomezana ndray an'ireo karana vahiny telma aloha tononoko eto zay efa mampahory ny vahoaka eny an-tanan-drano manao ampimamba efa manapatra ny fahefana satria fantany fa miaradia aminy ny olona sasasasany ao amin'ny fitondrana miaro an'ireo olona ireo dia misy ny lazaina fe terrain omnisport eny anala mahitsy eny amin'ny boriboritany fahadimy eritreretina ao andraisana délibération asa ividianana indray fantany tsara fa tsy manana ny maro anisa izany IRK zany ao anivon'ny flankevitry ny tanàna na Tananarivo renivohitra dia omena azy zany endrika iray indray fivarotan-tanyrazana fanomezana vahana ny vahiny ary lefa vahiny mpanjakazaka anaovana publicité an'le resaka mivola mariny ilain'ny vahoaka izy ary efa nitena izay nisy fotoana fa de tena manjakazaka anery zareo amin'ny teny raha ny lalàna feny varotra sy ny retraretra sy ny fifaninanana de misy le atao hoe na entente illicite na fifanarahana tsy ara-dalàna ataon'ireo mpandraraha amin'ny télécommunication raha izay misy zay na inona na iny olazainareo ny faharoa de misy an'le atao hoe abus de position dominante zany hoe izy reo no manana ny hery de manao ampimamba zay tiany atao na ny tarification na ny fanenana tany aloha mampimenimenina moa io ny resaka mpikirakira nyreny hoe Facebook sy nretraretra eny fa de manao zay tiany atao tsy te halala amin'ny fahorin'ny vahoaka malagasy fa ny areny ihany sy ny ampitombony ny ampalefofo azy mianakavy ihany satria misy kopaka isasahana mpitondro zany zavatra retraretra zany ka izay tsy anaiky tanin'ny commune ho anareo mpanolotsaina ny tanàna eritrereto tsara mihitsy fa zany terrain omnisport tanin'ny commune io omena ny karana ndray tsy ny karana rehetra ny ratsy fa io telma io anisan'ny ratsy aloha io mila mandray andraikitra ianareo aizany omnige aloha fa ho avy am'izay tsika rehefa avy eo aloha tonga de toizako am'izay mahakasika ny resaka satria efa ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna ihany ny mpitantana ny Tananarivo renivohitra araky ny teniko teo fa tsisy tanteraka ny fampanantenana tao fa misavovona ny fako manerana Tananarivo renivohitra potika ny lalana tsy misy mandeha araky ny tokony izy ny fifamoivozana fa mitohana tsy zany ve ny tenina mpanantenanao andre matobe ny tanàna sy ny mpanaradianao am'izao fotoana zao sy ny mpiara-miasa raha mbola kandida ianao tam'izany fotoana aiza inona le tanteraka reo fa miraitsy kombakomba amin'ny fitondrana foibe natao zay nampandanina ny resaka téléférika tsy misy dikan'io tsy ilain'ny vahoaka io dia nividy ianareo mpanolotsaina tim tsy mampanina amin'ny teny zany fa efa nesoronay ny tsopikambanao aminay zay atoko misy fitsipika de mila manaja fitsipika fa tsy zay tianareo nataona maty ny vola kely satria nareo tsy manana ny maro anisa ho iateo de mividy olona ianareo toraka zany keo am'ireo le tsy miakina misy le ataon'ny fomba fiteny mialatsina fa le milelaka le piso lelaka
io tsy glasy io ka ole lafina fa izao tsy mijery ny tombotsoany maro anisy ianareo fa tsy afaka am'le fitantanana nananampy anareo dollar io karana sy vahiny rehetra io raha vao nipetraka teo zay nareo de tsy afaka iza mba nanampy any neny lalora valomanana raha be ny tanàna izy nisy ihany marina nisy tsirairay fa tonga toy izao ve niady rery nefa nanahoana ny lalana tam'ireny fotoany reny nahoana tsy anyraiky ny tam'ireny fotoany reny ny fanalana fako ny samyvata am'ireny de pola teo ambany tutelle ny ministère ny rano sy ny assainissement fa ny enjehana moa zay de nahodikody ny mpanao politika ry mantavava rehetra sy petsapetsam-bava rehetra tao de le vahoaka koa tsy mahalala de nieritreritra hoe satria izy ny présidente ny conseil d'administration nzany samyva zany de anjara manala fako nareo ve adale ny zavatra tsy vita de mamana eke zay aneny zay tsy miteny hoe ho vita 100 ny zavatra nampanantenainy fa raha varatsy ny mba ny 10 ny tsy vita na mba ny 5 ohatra fa ny nareo ngeny raha zarynareo ranao 10 mifanohatra am'izay ka tsy azona ekeny zany miantso anareo mpanolo-tsaina ny tanàna jerevo ny tombotsoany fa ny tena mpanolo-tsaina ny tanàna talohany nasolombavambahoaka misy zavatra telo no eritreretinao efatra na 5 raha tsy diso alina adinika fa no resahako andrany de nakasika an'izay hoe resaka société municipale de gestion digitale zay zay tsy fantatrao koa zay koa ao anatiny tsy fantatrao koa hoe fomba ahoana ny nahatonga an'io hitantana ny parking sy ny fiantsonany eto Antananarivo reny vohatra fanontaniana mipetraka zay satria trano trano kinafinafina misy ao mahakasika ny USMGD io de izao misy ny fanontaniana maro mipetraka hoe araky ny teniko teo fanontaniana voalohany de fomba ahoana ny nahatonga ny olo hitantana ny fiantsonany fiara eto Antananarivo reny vohatra valio zay ianareo ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ary tsy maintsy valinareo zay satria misy zavatra tsy mazava ao amin'ny vahoaka ny faharoa ny fomba nahatongavanareo teo zay ny manaraka izay indray dia mahakasika ny hoe fomba ahoana moa zany le teo aloha satria nisy mpitantana teo aloha ihany koa zay tsy niteny hoe tonga lafatra fa hoe fomba ahoana koa no nanesorana azy tao tsy tanaja ny resaka engagement ve tany anatin'izay convention na contrat ny fanaovan'izay mba resahoanay koa zay de avoay reto ny antony nanesorana azy nisy karazana appel la manifestation d'intérêt ve na appel d'offre ouvert na restreint kory ara na tonga ny USMGD hitantana io fanontaniana manaraka ndraiky eo de hoe société municipale hono ny anarany de raha municipale eo anivon'le commune izany de misy fanontaniana ihany fahatelo manao hoe manana anjara-petrabola ao ve ny commune na amin'ny apahany na manontolo de zao nefa mahagaga ao anatin'le contrat milaza le nananganana ny ana hoe misy mpitantana dia misy conseil d'administration zany hoe fitantanana misy conseil d'administration misy inona fitenen'ny conseil d'administration moa miteny gasy flankevy fitantanana de misy olo teno misy membre ao telo hatramin'ny 5 matoa misy membre ny conseil d'administration na mpikambana amin'ny flankevy fitanana na io zany actionnaire na manana petrabola ao fa raha commune tsinona de tsy zay ny fiantso azy nefa société municipale ny antsonareo azy fa tokony administrateur général no antony azy de anankiray izay soloana ndray matoa be ny tanàna tena ka zay ny tsy mampazava an'le izy société anonyme moa ianareo iza daholo ara no manana petrabola ao anatiny io iza mitompom-bola miasa ao anatin'izany SMGD zany satria mino izahay fa tsy misy petrabola amin'ny commune na ariary ara fa ianareo mpitondra ao anivon'ny commune urbaine Antananarivo sy ny namanamanareo no actionnaire ao anatin'izany société izany tsy azo ekena ny zavatra toy izany mitodika any amin'ny IGE mitodika any amin'ny Bianco raiso ny andraikitrareo ok zay ny fatahorana ny reto olona efa manitsakitsaka mpitondra na olom-boafidy na olom-boatendry satria niarahantsika nahita ny zavatra nitranga tamin'ity herinandro ity nataony solom-bavam-bahoaka niarahantsika nahita na andro vitsivitsy herinandro vitsivitsy lasa zay nataona solom-bavam-bahoaka anankiray ihany koa niarahantsika nahita nataona tompona andraikitra serasera tale one ministra one vadina ministra one mitsabaka amin'ny tsy tokony idina za ohatra ny tsipolitra ao nefa reny manao ny andro tsara sy ny andro ratsy eto amin'ity fireneny ity fa inona tsy ankete mihitsy izy fa mbola eo amin'ny toerany daholo reny olona rehetra reny fa na mety nisy ny bolisatra kely zay moa tsy mahalala ny tena zava-misy tao ambadiky ireny hoe fialanina ministry ny fitsarana ireny fa mety niezaka ihany le raha namana fa mety tratra ny tsatatro mihitsy na fakam-panavy na mety tsy nisy zany satria andrasana ndraiky io ny fanadiadiana sy ny tatitra avy any amin'ny mpitondra fanjakana mahakasika an'izany ny resaka bonbon sucette zany moa ny resaka écran plat
very anjavony niaraka tamin'lefa tsy teo amin'ny toerana intsony zany ministra rehetra voakasika sy voarory tam'zany de nangina de kobokobonina reo mianakavy fotsiny ny vahoaka ato miasa hirana isan'andro zay tsy anaiky raha mbola velonaina raha mbola manana an'ity vavy ity zay raha mbola solom-bavambaoka ihany koa na olo-tsotra tsy angina izay fa andraikitrareo andraikitrareo ny manatsaratsara mba tsy teny tsona manatsara inareo reo ny tiako tenenina ny manatsara mieritreritra satria averimberinay foana le gérer c'est prévoir tsy misy ao aminareo izany fa kapibatana mahatsiarotsiaro nareo do vaovanareo ny lalàna mahatsiarotsiaro nareo do vanareo ny lalàna makasika an'io etra io tsy tonga amin'ny mpamatsy vola ny etra trano ato a tena makasika anay satria tena amin'ny 5e marina iverenako kely fa miatsoro menoatra ny resako mialatsiny dia hoe everina hodiniana koa zany a réexaminena zay moa zany le teny réexamen zay a impôt foncier sur les propriétés bâties ao amin'ny mandritra izany fivorina tsy ara-potoana izany tanterahan'ny filakevitry ny tanàna dia miteny ray izahay mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'ny Madagasikara na firenena teto ambonin'ny tany izany hoe lasa avo 10 eny lasa avo 100 eny lasa avo 1000 eny avo 2000 eny ny etra satria teny aminay no natao andra ny zavatra io ny arahana ny asa satria famatsim-bolan'ny GIZ zareo Allemanina no nentina nanao fanadihadiana sy nanisa izany mpandoetra amin'ny resaka etratrano sy etratany izany dia avo misy tonga hatramin'ny avo 2000 eno efa niteneniko ty hoe raha 7,000 ny any zay namana anankiray zay de tafakatra 6,500,000 zany hoe firy moa zany telo etsy tsy ray tapitrisa no takin'ny commune aminy am'izao tsika miteny zao zay le teneniko hoe misy tsy milamina rehefa tsisy vola de miteneny nga tsy efa lazaina vonona dolatra any amin'ny fitondrana foibe ny vola vonona ny olona vonona cerveau tsy misy aotra zéro ka zany rehetra zany mieritrereta ianareo ao anivinana fa omena vaovao ianareo ho atoroko anareo ity eto fa omeko anareo rehefa tsy omendrareo ny karazana zavatra rehetra ny zavatra rehetra vaovao mahakasika azy teo ny tenanay na tany alohany na alohany na mpikambana atao anatin'izany filan-kevitry ny tanàna zany zay tamin'izany fotoana satria efa hoe noho ny le fitohizany raharam-panjakana dia tetikasa efa nieritreretiny ny PDS tamin'izany fotoana ny asin'Andriamanjato io zavatra io ka ao nareo fampitady fa aza ekena vira virainy sasany toy izao ny tanànatsika aza manaiky ampedin'ny olontsika amin'ny resaka politika farizalangy ka migalabona amin'ny arena daholo na sasany efa mpanan-karena hatramin'izay naterahany ny sasany ray nandritry ny fidirany tao amin'ny fitondram-panjakana na fandraisana anjara taona na olom-bo fidy azy de niakatra be mihitsy mifarim-piainany efa 4 chiffre mihitsy ny azy ny resaka fitombon'ny arikarenany de lazay ny fa mety ny an'ny vahoaka malagasy ka hita ianareo mila mirahina ianareo ary mila mijoro ianareo le pisolelaka zay fantatro tsara satria efa niaraka taminay tamin'izay mpikambana atao anatin'izany filan-kevitry ny tanàna Antananarivo zany mba mieritrereta mba matahoran'Andriamanitra de mba jereo ny taranaka sy ny tanàna Antananarivo fa tsy azo ekeny zany ary ny fahatelo farany mahakasika ny resaka commune urbaine Antananarivo dia le hoe mifandraisan'ireo olondreo ho toy ny fananany izany tanàna na fitantanana ny tanàna Antananarivo satria nandritry ny 20 volana dia tsy nandray an'le atao hoe mandat spéciaux zay efa nipetraka hatramin'izay zay ny solona tambo-karama omena andreo mpanolontsaina ny tanànareo misy ny asa ataony mandritry ny 9 andro zay vao faritry ny fitsipika anatiny ny commune urbaine Antananarivo zany ary ny fandimbiasana teo ny nampiarana azy hoe zay zany no atao solona karama na tambo-karama andrareo inona ny nataondro manam-pahaizana indray tsy nomeny nandritry ny 7 volana ireo olona zay mpanohatra eo anivo ny filan-kevitry ny tanàna ray aloha na fananany manokana ara toy ny orinasa ny gabe ny tanàna tsy hanao an'izany mihitsy zany satria efa mety nitoriny tany amin'ny tribunal sy tany amin'ny inspection du travail fa ny zavatra tena fahasahina mampalahelo am'le fahasahina ananandrareo de ny hoe tsy nomeny ny mpanolontsaina ty manoha de tsy nomeny kio ny mpanolontsaina IRK zay tête de liste andrareo satria sany laza ny joro nanambarany tsy mety hoe tokony anovana famindra nanovana ny fomba fanao fa ianao ndray tsy mahazo miteniteny fa tonga de borinainy karamanao araky ny teniko teo na orinasanao ary io tsy azonao atao zany ary tsy zoanao ka sady tsy anao io fanjakana io fananam-bahoaka io mieritrereta ihany 20 volana tsy nazo modiny mena ray volana tamin'ity volana ity de atao anatin'izay mbola nasiana fanavahana indray dia saika hitory de mahazo papa moa satria araky ny teniko ty misy mpamadika koa
io moa zany tsy ilao zany zay sonjoray loha sa arak'le fiteny io tsy ilao zany mpamadika sasa miova mamarara sa miova mangazo na tsy fantatro na miova bozaka fa misy araky ny tegniko tao efa nesorina satria zay nenay le hoe mahatoky misy fitsipika ny tiako Madagasikara ary ijoroany hatramin'ny farany zany zay tsy miteny tonga lafatra koriny ao dia ireny no angalany sopapa reny vidiny dia insistevandrareo isaky ny mandray fanapahan-kevitra zany filan-kevitra ny tanàna zany atao fanapahan-kevitra miafina satria manjary tratra eo reo le voavidy vola reo tikely rehetra eo zay le izy porfoy amiko ny mifanohatra am'izay andao ifanatrika miazay ihany andao ifanatrika isika iza ny sa ifanatrika amiko ao aminareo amin'ny commune urbaine Antananarivo de ampiasainy zay le voalazany fitsipika anatin'izay manao hoe rehefa misy ampahatelony izay mangataka hoe atao fifidianana miafina ny andraisana ny délibération de ataony systématika ny fanaovana an'izay fifidianana mivaty miafina latsabaty miafina tena marary reto olona reto tena mila mijery dokotera ianareo dia zay ny zavatra anankiray de le fanily teo moa mbola insistevako ihany hoe miadiniko farany dia nomeny satria natao ohatra le fitoriana zay ho ataony mpanolo-tsaina efa namolavolan'izay ary efa mamolavolan'izay ry zareo ao sasatsasany misy anankitelo nefa tsy nomeny mihitsy ray combat ray avy amin'ny IRK ray avy amin'tika Madagasikara fa nomeny daholo ny ambin-drehetra ny eo anivon'ny IRK ndray moa dia nahazo ihany fa reo nandritry ny telo volana farany teo eo zao ny tsy nahazo satria mody mba natao an'izay zay mino mihitsy fa ny antony nanaovany an'izay dia mba narotsaromany hoe samy tsy nahazo ane tsy mariny zany ny aty amin'tika Madagasikara sy zay mpanohatra anareo ny tsy nomenareo nandritry ny 20 volana de mody nalefa io ray volana fomba fitantanana manahoany zany ray aman-dreny ve ny olona manao an'izany hita mihitsy ianareo fa tsy ianareo ny tokony olany teo hita mihitsy fa tsy hainareo mitatana le firenena tsy hainareo mitatana le tanàna tsy olona natao hitondry ianareo tena tsy rariny zao ataonareo zao ary mbola ho adinina aminareo miteny foana isaky miakatra an'ity plateau ty mbola ho adinina reo ampamoahana ianareo rehetra eo sao de mieritreritra ho afamaina eo sao de lazainandreny fa fitsarana satria zay mahatoky ny fitiavan'ny vahoaka anay zay nataoko hoe tsy voatery ho zato isan-jato mahatoky ny fahaiza manao ny mpitarika anay zay président Ravalomanana mety misy ny tokony hitsy mifanity izay manao sosikevitra izay fa ny anareo dia fanarotsarona ny fampisitona rambo fampisitona tongotra mameno posy miraitsy kombakomba kinafinafina zany ary mampalahelo tena mahavaky fo mihitsy mahita ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahoriana toy izao de mbola toizanareo ny fanao tsy mety eto amin'ity tanàna n'Antananarivo sy eto amin'ity firenena ity ohatrohatran'izay ny mahakasika CUA sy ny resaka lisy mpifidianana fa mbola maro ny zavatra tiana ho resahana na fa alohan'ny amerenako angamba fitenena na any amin'ny namana fanirina mety misy ny zavatra tiana ho toizana amafisina amin'izay nanaovako fanehoan-kevitra de mahakasika an'le fomba fanaon'rareo satria mitoy amin'izay teniko teo izany manao hoe reo lasitra ray no ny voahan'ireo olona reo tafarako daholo ny olona préare tafarako mpanapatra fahefana sy mpisandoka fahefana de reny rahantsika nahita reny lasa mampalahelo ny any amin'ny ankizy satria misy fiatraika an'le izy hoe mianta ve tsy refesy mandidy ve de mody atao hoe tsotra de atao hoe tsotra fa zange tsy niteny mihitsy solombavam-bahoaka solombavam-bahoaka no miteny eto fa izao tsy tranga voalohany iny ary tsy hoiny ny farany fa mbola anao ny fanaony ireo olonareo miomany ianareo fa safidiny ianareo any rindrinao hoe mbola ho averina amin'ny toerany ve reo olona rehetrarehetra sy akaman'ny filoha-pirenena sy ny firongony reo zao ny zava-misy reny ny tranga so ihany isaorana ny ramatoministra fa nandray andraikitra atao hoe nanometsiny tsy ny andany tam'izany solombavambahoaka zany fa nampalelo de lasa voatery niditra hatramin'le reny mpianakaviana nanao hoe zampidirina politika re ianareo nge olona mananjanake tsisy idiran'ny ankizy zany oy aoy zao aloha de efa tany aminareo aloha ny tratran'iny satria zao fomba fanao efa iarahana ao anatin'le vondrona le vovonana misy ianareo zany zavatra ny tranga zany de teo atao hoe tsotra satria nisy ko solombavambahoaka anankiray zay nanindry mera avy amin'tiko Madagasikara ary nanonona anarana mihitsy nanao hoe zao ty voarorosaky anamono tena mampome tsara valy nanaovany gamera azy zay no apprécier anareo de amafisiko ny teny namana faniry raha alohan'ny idirako teto amin'ity plateau amin'ny miara-mamonjy ity nanao hoe mila say anareo na ny syndicat na ny mpiasam-panjakana na syndicat inona na ny mpitsara io na ny administrateur civil na ny mpampianatra na ny mpitondra taxi be niza rehefa mahita zavatra tsy mety
fa mafisiko ny teniny fa tsy ny teny moa tsy sany teny le mpampianatra hoe tsy misy atahorana solombavam-bahoaka tena mariny zany raha mise mpampianatra tsy misy zavatra tokony atahoranareo anay izay angamba no mety hoe raha nopainareo kosa ve izay na nosoketainareo tsy amin'ny solombavam-bahoaka mety isitory ny sasany fa tsy any am-pianarana nanaovana zavatra sinema toy ireny ny maso ny mpianatra toy ireny fa mafisiko ny teniny be ny tanàna tany atsimondranona na hoe tsy misy atahorana ianao fa tsy lehibe anao raha tsy manana baiko raisina ty amina solombavam-bahoaka ny be ny tanàna raha resaka toerana resaka arifenitra de marina fa eny ambonimbony kokoa izay no ny be ny tanàna akoatra ny be ny tanàna tanareo zay manana sata manokana fa izao tsy tokony misy atahorana raha tsy solombavam-bahoaka na olom-boatendry niza rehefa izy raha tsy manara-dalàna dia mijoroy ianareo mirahiny sika manohatra ny tsara tsy misy idirana politika zany tsy misy idirana fifidianana nakajikajy fa vonony izahay iaraka amintsika idénoncer ilaza ho fata-bahoaka fata-pirenena hoe izao no nataonyity olony ity fa araky ny teniko teo ny olona manodidina an'ireo marobe za tsy miteny izy rehetra kosa aloha de zao ny fanaon'ireo eny an-dalana eny na mety sanatra io izy amin'ny prioritaire izy ny tokony mandeha izy ny tokony cd izy ny tokony janona tsy fantatra langa saika nikasiko oatra amin'ny fiara na mamomamo avana izy na tsy mamo tsy malalala izy amin'io tsy fantatrao na zodana solombavam-bahoaka izy na raitapo amina solombavam-bahoaka na ministra na tsy haiko mihitsy na ny rafozanjana no mety olona ambony dia ny olona manao toy ireny azoazonao a-tsaina fa olona mpanara-diny fitondrana ny akamarony tsy azo laviny zany nisy teo ohatra ray ty nandeha teny sabotsina mena de tonga eo atapony sabotsina mena efa misy polisy mijoro eo de misy fiara katikaty rasana ranjery izy iny natao eo ata de plaque rouge le izy mazava ho azy satria piasa vavao le izy efa tenen'le polisy eto am'le fijoronety tsy azo ijanonana na bus na olo-tsotra fa mijanona tsotra zao izy de mipitrapitra fotsiny le mpitandro filaminana sady samy teny tsy samanatina fa mody tsy mahita mody gaga mody varina satria mampalahelo zay le tsindry tsy fantanytiana hoe izany ao anatin'io fiara io fa etsena angamba ny vadiny na mizahatra ovidiny ao anatin'le eo am'le piserie teo ohatra zany nitaratry ny lesona omeny reto mpitondra sy ny mpanaradia azy maro amin'zareo za tsy milaza hoe izy rehetra ka izay le tsy azo ekena ka tokony ijorotsika rehetrarehetra fa tsy misy atahoranareo solombavam-bahoaka zany tsy misy atahoranareo ministra zany na filoam-pirenena nizaniza rehefa ohatranareo ka nanara-dalàna zoanareo no manohatra miteny hoe tsy rariny kosa sao fa zao fa tsy hoe tsy fantatra elanga za ko na tsy fantatra ela na fantatray tsy rarahanay tsisy idiranay mihitsy zany fa aloha ty fanenitsika de ahitan'zany ianareo zay fa mijoroy ianareo amin'ny fahamarinana fa le vahoaka efa sahirana ianareo volamena hoe atsy sarotsaroana bonbon sucette atsy mo Seychelles tany Afrika atsimo tatsy Comoro dinareo fanonao de pasipasonao de mpandrimpandrinareo adrisa le vahoaka de adino le izy de isy hafa hitranganeo mino hoe ianareo mpiaino fa isy hafa hipotra ndray na scandale na resaka fanodikodinana re-pirenena fanondranana tsokosoko mbola ho avy zany misy arany eniko teo misy teny amin'ny seranam-piaramanidina misy teny amin'ny port dia azo azatsainy hoe anizy zany entana zany ana olona kaikikaiky any tonga de nalefa le entana tsy afa miteny le douanier mampalahelo mihitsy tsy misy antony ntsony ny anarany tsy misy antony nanaovany ezaka ka dia zay na mana faniry sady mandrapaka rivotra kely satria zao de sempotra ohatran'le solombavam-bahoaka iny eo koa no ny aromotana amin'ity fahitanina ny tena zavatra tsy mety eto amin'ny firenena fa dia sady makasofla kely mino fa tsy ho sepotra mihitsy ianao fa mahay miresaka tsara ary 200 mètres afaran'io tonga anao io député fetra fa aza matahotra fa nytiako resahana fotsiny ny resaka ianao am'le resaka lisy mpifidianana teo zany de mba ho resahantsika ty vaovao zay fanambarana navoaka ny ambasady ny République ny Madagasikara tany Frantsay ity zany ny omaly nivoaka tao anatin'ny pejy ny ambasady le izy de mampandre zany reo membre ny diaspora malagasy any France de any Espagne de any Saint-Siège de any Israël de Monaco de any Portugal hoe taorina ny adoption na fandanina honya ny lettre de politique nationale pour l'engagement de la diaspora na LPNED par le conseil des ministres izy tamin'ny février 2021 ny gouvernement malagasy dia naka fanapakevitra zany ho amin'ny exercice na droit de vote nyreo diaspora malagasy
fahafahana mifidy zany andreo diaspora malagasy zany teo namana faniry hita ao amin'ny ambasady ny pejin'ny ambasady ny république ny Madagasikara ny France omaly io no mivoaka io zany a de ny ministre ny raharaham-bahiny zany a no hitondra zay fanadiadiana fahantsana ny malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina zay zany hoe omena le droit de vote zany reo malagasy reo de ao anatin'izay a io afanisany io zany a dia ahafahana zany mahafantatra zany ny antotanisa ara-dalàna zany a sy ny mombamomba nyreo mpikambana diaspora malagasy zany a sy ny toetoetrany sy ireo karazany zany a donné momba azy a sy ny délimitation na circonscription électorale lors de l'organisation des prochaines élections à Madagascar. Misy dikany lehibe zany resako zany satria miresaka fifidianana processus électoral dia miresaka ao anatina recensement resahany ato dia circonscription électorale zany de ao anatin'izay iny koa zany ao anatin'izay hoe fijery lavitra zay ny ho an'ny diaspora malagasy de atsony izy ireo zany hameno reo formulaire zany momba an'izay fanisana zay na recensement en ligne zay misy moa zany ny adresse omen'ny eo anivon'ny ambassade malagasy zany ao anatin'izay alohan'ny faraiky amin'ny 30 volana martsa 2024 de apetrany eo moa zany ny ambasady Madagasikara ny ivelany zany de mametraka tsara am'ireo malagasy mba ahafahana tsara zany manisa sy ho tonga ao anatin'izay mba azona an'ilay hoe carte consulaire zany satria ino ny zany no ahafahana manao ny démarche administrative eo anivon'ny ambasady sy ilaina amin'ny processus électoral zany mise en œuvre les processus électoral zany de eto am'izay ny adevitsika député fetra hoe ny eto atoerana aza manahirana araky ny lisy mpifidianana ny resahany député fetra teo de ty moa zany mba hanatanteraka an'le teny ngiafoloha le tany ivelany am'le hoe manana an'le droit de vote ianareo diaspora malagasy dia inona ny resahana ao anatin'izay dia nisy an'ity zany hoe lettre ny politika ny mikasika an'ireo diaspora malagasy any ampitan-dranomasina reo de nisy ny resahana Frantsa, Espagne, Saint-Siège, Portugal, Monaco sy ny sisa ao anatin'izany zany Israël fa mahavariana antsika de zao ary zay ine ny ilana n'ilay conférence na concertation nationale député fetra satria izao fetsika izao fanapahan-kevitra raisiny zao na tiana na tsy tiana tsy maintsy mikitika ny andinin-dalàna ao anatin'izany lalàna fifidianana zany satria amorona fari-pifidianana vaovao raha izay fa na tiana na tsy tiana de zao hanokatra an'izay mety ho recensement na eo ary le lettre na politique mikasika an'ireo diaspora any ivelany de zay le tadiavin'le adevitra hoe refonte totale nge ny adevitra fa tsy ralina tsony ka raha miresaka recensement vaovao sy ny hoe misy carte consulaire andeha any anatin'izay hoe processus électoral zay refonte ny adevitra fa tsy ralina recensement vaovao ho an'ireo diaspora zay anana ny droit de vote na ny fomba fifidiana raza sy ny endrika le fifidianana ho atao sy ny fahafahan'izy ireo mifidy de miendrika edikevitra izany mba tsy hoendrika fangalaram-bato indray ny hatao am'ireo diaspora any ivelany ho an'izay vato ilainy zay verina fa mitady an'le fahefana io ny zava-misy ny resahan'ny député fetatra eo 5e arrondissement boribory tany fahadimy resahana teo nitondra teboka isa-teboky ny fokotany Anjanahary, Amboditsiry, Analamahitsy, Ivandra sy ny sisa voakasika ao anatin'izay neto aza tsy voafe ary mbola mahade adevitra mikasika ny doublan mikasika an'izay tsy voasolotra anatin'ny anarana mikasika an'izay tokony efosoratana vaovao mikasika an'ireo tokony esorina mikasika an'ireo maty kanefa mbola naverina mikasika an'ireo nifindra toerana kanefa mbola ao anatin'izany lisy mpifidianana zay ho tovanana an'reto adevitra vaovao reto tsy mora nge ny ampifidy ary tsy adalany ny fitondrana teo alohan'ny fandimby ny tsy nametraka an'le droit de vote nireo diaspora satria misy pitsopitso ny lalàna tsy maintsy dinihana sy heverina ao anatin'izany mety ho tsara le finiavana satria ampandraisana andraikitra am'izay fifidianana te Madagasikara reo malagasy any ivelany fa hotsika hoe zany kosa tompoko
akoatra ny séparation ny pouvoir ny exécutif sy ny pouvoir judiciaire ohatra akoatra ny laiseny zay izy mivady any mandamina azy eo mba mendrika edikevitra zany ary zay le tadiavintsika n'le conférence nationale la député fetra hoe ahoana ny itondrana nyty droit de vote ny diaspora malagasy any ivelan'ity satria tsy any am'ireo ihany misy malagasy misy any Allemagne misy any Suisse misy any États-Unis misy any Koweït misy any Arabie Saoudite misy any Dubaï misy ana Comore de ahoana ny andrindrana an'izany ka mba tsy hisy fraude électorale ndray ny ao anatiny tony fampitomboana n'izay recensement zay ilaina dinihana tsara zany io moa zany hoe hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana marsa no ametrahana an'izay lafin-javatra zay de veritsika fa anokatry ny adevitra ho an'ny acteur politika daholo zany rehetrarehetra zany satria na vato ray arany ny angalarina ao anatin'izany fifidianana zany de efa mampiova ny vokatra zany raha ohatra ka 200 ny azon'ny rakoto nefa raiso 200 ny azon'ny rabe efa manova ny vokatra zany ary mampisy ny sansa tsy mitovy sy ny herijika samiafy zany eo an'ireo mpifaninana ao anatin'izany fifidianana zany de mirarindra sy alamy zany député fetra mba tsy sin'izay hoe endrika indray anodigodonana angalaram-bato anaovana dola makota ary anaovana ihany koa am'izay mety ahafahany milalao an'le sentiment an'le malagasy any ivelany ny fomba fikajiana ny ohatran'izao satria ireo koa tsy atoro mahita ny zava-misy eto Madagasikara hoe tsy mandeha araky ny tokony izy ny zava-misy eto Madagasikara député fetra raha misy anampiana kely am'izay feno de feno ny zavatra nambarany namana faniry zay hoe mametraka satria efa fantatra ny fomba fanaony reto olony reto hoe efa fantatsika mihitsy ange ho any fanaony reto olona ny voaka lasitra iray reto hoe ka aleo amin'ny fotoana manaraka raha ny eritreritro satria ray sady tsy mbola tena nalala ny atsipriany fa anadiady isika nangombavao isika dia hoetitsika eto anatria ny mpiaino sy mpanaraka n'izao fandarana miara-manonjy izao ny mahakasika n'izay fanondriana asa na fanondriana tsara moa zany na fanondriana ratsy indray intention moa izy io zay satria tsaroko ny tenin'ny filoha-pirenena raha nandeha tany ivelany izy le nampanantenana iny mantsy hoe omena an'le droit de vote zay ianareo any tany la Frantsa moa zany no tena zay tany France ka iny angamba ny namana faniry raha sitraka ao dia aleko amin'ny fotoana manaraka zany hitondra faneho-kevitra fa manana zavatra tiana horesana ary manana ny lanjany tena koa amin'ny mafiloha amin'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ao amin'ny antemeram-pireneny zay dia maromaro ny zavatra tiako mbola horesahana na mahakasika ny resaka etra na io fanovaovana ny resaka ny lalàna araketry io sy ny resaka marobe ny resaka tsy fisina sécurité amina investissement na capitaux na io hoe fampiasam-bola na ny reny vola io fa fotoana manaraka indray iny horesahako fa ny zavatra tsy aritra dia mahakasika ny fomba fanaovana politika amin'ny ankapobeny akoatra ny efa iarahany rehetra mahita ny fietsika sy ny ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao na izany na tsy zany keo nefa ny tenivo milaza fa manambara fa fanoerana dia matoa misy ny lalàna araky ny teniko tamin'ny heriny iny na code civil io na code pénal io na didy amandalàna dia misy foany zany mpandika lalàna zany misy foany zany mpandika fitsipika zany adio tsara fa raha ny ataoko hoe ny atoko tiako Madagasikara zay mpikambana feno ao anatin'ny vovonana RMDM dia manana ny fitsipika ifampifehezany sy ifampitondrany raha maniry ianao niditra am'izany ary tsaroko na hatramin'ny ray sy roa arivo mbola fikambanana ny tiako Madagasikara tamin'izany fotoana de efa ataony tenanay raha maniry ianao hiditra mpikambana dia misy taratasy zay ifanaovana firotsahana mpikambana ary misy engagement anao eny amin'ny farany zao ny voasoratra ao anatin'izany hoe raha toy ianao ka mpikambana ao anatina fikambanana politika na toko politika na vovonana na inona politika afa dia tsy maintsy mametra-pialana ianao raha tsy zareo tsy ekena ny mampikambana anao tsy ho raisina ary tsy ho azo ekena ny mampikambana anao feno ato anatin'ny tiako Madagasikara raha izay ny faharoa koa de misy hoe misy fanekena ataonao misy latsakemboka aloha fampandehanan-draharaha ho an'ny olom-boafidy na député io na ben'ny tanàna io na tompona ndraiky mpanjakana olom-boatendry io de voasoratra atao koa ny hoe zao no anjara didinao ho fampandehanan-draharaha zany atoko zany adidy zay misy latsakemboka izany
misy ihany koa ny atao hoe fanatrehana na resaka assiduité hoe mba voafetra ihany hoe mba mifaravakeliny tokony anaraka ianao asa ndroapately ny fivoriana zay atao ary manaraka zany mbola voasoratra ihany koa ny tony hoe tsy azonao ataony maneho hevitra mifanohatra am'izay tapaky mibirao politika na faneho-kevitra tsy niarana tamin'ny birao politika nefa mety anakorotana ny rafitra sy ny fitantanana izany atoko zany zavatra tsapa nefa dia misy voateniko teo ny mpanolotsaina ny tanàna misy izany andraisana fepetra misy koa nefa ny namana hafa zay hita fa mivoana ny am'izany faneho-kevitra izany misy ny fanapaha-kevitra raisina izay tsy mahafantatra ny birao politika ny tiako Madagasikara fa de ny tapahana rery tany misy ny fanapaha-kevitra zay natao tsy mahalala ny filohan'ny atoko ary ny filohan'ny atoko tsy manapaka irery fa izy no mitarika amin'ny birao politika tsy azo ekena ny zavatra toy izany tsy azo ekena ka tandremo voafitaka isika eto amin'ny miara-manonja ny MBS no ahafahanao mahafantatra ny zavatra mivoaka satria iza ny filohan'ny tiako Madagasikara président Ravalomanana inona nay manjery ny président Ravalomanana sy akarandreo le birao politika ny ainao manjery anisan'izany fa mandeha miteny amindreo ainao manjery tsy miakina maro ny atao hoe mpikambana ato anivony zany tiako Madagasikara zany ka miantso ny olona miantso anareo mpikambana tim ianareo mpanara-diny filoha Ravalomanana tsy ho voafitaka satria ny zavatra lazain'ny sasany a dia mifanohatra amin'ny fekevitra zay navoaka ny RMDM izay mpikambana ao anatin'izany feno ny tiako Madagasikara ny hoe tamin'ny 7 ny volana Jolay sy 4 ny volana Jolay manao hoe tsy mila ny endriky ny seny am'izao fotoana zao io tsy mila ny endriky ny ACC am'izao fotoana zao io ary ihany koa mila miditra am'le inona ny fiteny azy ny concertation nationale hafahana mijery hoe ahoana no amahana Madagasikara anatin'izao olana izao amin'ny fomba fanaovana politika amin'ny fomba fanendrena mpikambana atseroa ny fitsipika ifampifehezana amin'ny lafiny maro ny fietsika ny ninona fa mijala ny vahoaka iny efa tsy adikevitra zany ny fijaliany vahoaka sy ny fahantrana fa mbola manao ny ataony ny sasany leo tia kely satria petsapetsam-bava satria manamana-pahalalana kely a de fitahana ny vahoaka fitahana ny atoko fitahana ny vovonana tsy azo ekena ny toy izay rehefa te hialy anareo a de lazao pabe maso esory le maillot ny tiako Madagasikara sy ny RMDM de manangana atoko anankiray fa zonareo tanteraka zany fa zahodinkodina ny saim-bahoaka manao hoe anao an'izao isika tsy mila andry isika nefa mbola efa hita fa mifanohatra am'le lalana nosoritany ny RMDM sy ny tiako Madagasikara izany lalana ny safidiny namana sasany izany de mbola mialokaloka ao ihany de mody lazaina fa paikadiny antinananganana n'le fandarana anankiray mifanohatra amin'ny zavatra mety sy amin'ny zavatra aso ny vahoaka no ataonareo ka tsory rehefa te hanangana toko hanangana fikambanana de mandehana rerany de esory le maillot tiako Madagasikara esory le maillot RMDM de tsara tsodrano ianareo zay namana fanifa de efa nataony tsy hiteny efa mambolana maro nefa hita taratra ny fietsika satria zay ko tsy jamba izay tsy marenina be de be ny zavatra angom-bavao sy ny vavao tonga aty apotsofonaika dia araky ny teniko teo mba vaomana ampomby eritreritra ho atsika mpanaraka dia président Ravalomanana amin'ny akapobeny zany resahako zany tsereo tsara ny fietsika ny tsirairay raha misy tsy mety aitsio izay fa aloha tsy sarotsaromanao hoe io ne mbola tsy zao hoe izy kosaky hevitra samy hafa efa mifanohatra amin'ny fitsipika sy ny lalana voapetraky ny birao politika sy ny fitantanana ankapobeny dia tsy mety zay nyteneniko hoe tsara tsodrano mandehana mikisaka ny raisiko anatin'le fanazava-kevitra fotsiny ohatra le hoe feonandony mpanohitra tamin'ny 7 sy 4 ny volana Jolay tery amin'ny relation bypass mazava tsara zany fa raha misy mihevitra azo mpanohitra ary indrindraindrindra zay mahafantatra tsara fa na filoha Marc Ravalomanana raha teo zay filohan'ny atoko tiako Madagasikara sy ny RMDM de tokony teo tamin'ny fotoanandro isin'izany feonando zany raha izay faharoa iny feonambe zay nitanterahana tamin'ny 7 sy 4 volana Jolay iny de hevitra olona maro iny zay fanoelina avy any faritany aza tonga teto Antananarivo nanapa-kevitra atao anatin'iny ao anatin'izany ohatra ny hoe tsy ilaina ny filoha am'izao fotoana zao hitatana firenena
ao anatin'izany hoe irosona ny repoblika fahadimy andiniana ny lalam-pandroena, ao anatin'izany ny teboka momba ny ACC zay tena tsy mety ny zavatra ataony ary tokony handiniana ny firafitry ny ACC vaovao miainga avy amin'ireo mpitsara. Ao anatin'izany ny fandrafetana an'ireo CENI zay tsy mety ary efa niomanana ny tetehany evon'ny fanoherina fa CENI amodoza ny CENI ho avy eo. Ka raha reo teboka reo zany raisina député fetra, ny tena mpianatra mahay, ny tena manaraka ny fitsipika dia tsy mivoana ny zavatra ny resana. Voalohany indrindra aloha mampiatra ny fehi-kevitry ny 23-24 juillet teny amin'ny 12 isa teboka zay teny bypass. Ka tsy misy trony tokony adevitra hoe avelao andeha amin'io CENI io na ACC fa zay vonina hiarika fifidianana fa ho piezenizy eto ny vahoaka malagasy ary mbola hikizy fahafiry-ndray ny vahoaka malagasy ho tafajabaka ao anatin'izao situation efa delikata zao. Dizany laza aminao fa ny appareil politika sy ny appareil ny administration eo an-tanan'izao fitondrana izao sy ny zavatra efa omany rehetra any ambadika any araky ny information azo dia avelavela fotsiny amin'izao. Raha izay. Fa faharoa député fetra dia hoe mazava tsara ny tenin'ny eto ny président Marc Ravalomanana. Ianao tany Tomasina, ny tenako tany Tomasina tamin'ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara tamin'ny Tomasina hoe tsy mahaleo teny io CENI io. Na ny fomba nandrafetana ny ACC, na ny fomba nandrafetana ny CENI. Conseil à commission électorale nationale hatreo ihany ozy izy ny président Marc Ravalomanana aza resana le indépendante. Tsisy indépendante zany eto. Satria tsisy fahaleovan-tena zany io. Ny zany tsy mety io. Tokony ho ravana io. Tokony edikevitra ny amin'ny andaminana ny rafitra io. Mba hisiny ny herijika mitovy eo andreo mpifanina zay verina fa hiatrika fifidiana mbola noraisina foana zany lay fehi-kevitra taty amin'ny 23-24 nety ny président Marc Ravalomanana taty amin'ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara. Zao ny fomba fijeriny antokotiko Madagasikara momba za CENI zany sy ny RMDM. Ka raha misy miteny hoe velao andeha amin'ny CENI io dia ohatsika hoe efa mihoatra ny hevitry ny antoko sy ilay manohitra ny hevitry le filoha nasionaly ilay antoko zany. Fa te ametraka hevitra vaovao eo ambon'ilay hevitry le antoko sy ilay filoha nasionaly ilay antoko na le vondrona lehibe zay esana atao anatin'izay ny RMDM zany. Te hiavaka. Te hiavaka ao anatin'ny maro. Ary sady mba sanatria misy tombontsoa ao ambadika izany zavatra rehetra. Tsy lava zany. Zany mahatonga antsika hoe tena te hiteny député fetra hoe tena zavatra ara-dalàna mifanitsy ny hevitry ny antoko ve ary mieritreritra fa anangambondrombondrona na vovonany etseroa ve efa mba ny fampiarana ihany tao anatin'le antoko zany adevitra zany ilaina adevitra hifanovany zany manitsy an'izany tsika député fetra everintsika zany fa ara-dalàna ao anatin'ny adevitra raha misy milaza fa tsisy demokrasia misy demokrasia ao anatin'izany antoko zany fa demokrasia voalohany dia fanajana ny hevitra verina fa fitsipika ao anatin'izany antoko zany. Ka tsy mamitaka na manao mpitaribato ilambava mitondran'ny antoko any amin'ny lalan-diso zay mety handrefesana andreo mpitarika sy mpikambana ao anatin'izany antoko zany. Mino isika fa mahalala tsara ny tompon'andraikitra ary ianao anisan'ny tompon'andraikitra ambony lehibe ao anatin'izany antoko zany député fetra araka ny teneninao teo hoe manitsy an'izany ary mifandraika misy fitsipika heverina fa tokony ho sainy zany rehetrarehetra zany. Mba tsy ho lalan-diso sy fahazarana no entin'ny sasany ao anatin'izany antoko zany zay manana ny tanjany amin'izao fotoana izao. Ary tsika raha nahita n'ilay adevitra mpanao politika zay nandeha tamin'ny fahitalavitra tsy miankina le hoe ny ady teto nanomboka tamin'ny 2022 ka hatramin'izao dia ny fitondrana merina zay nanakirotana ny olana ara-politika dia otsika tsy mandehandeha ho azy zany tompoko. Fa misy zavatra mifandray kely daholo any ambadika any zay tia nanaovana kajy politika ka mila hampamailo ny team ny RMDM sy reseverina fa tofoka sy leo amin'izay fitondrana zao fa mbola manana eritreritra ny anavotana an'ity firenena ity député fetra. Marina zany namana faniry ary tiako ny manambary etona fa tsy nitonona irerom-panohatra ny tiako Madagasikara sy ny RMDM zay taria amin'ny président Ravalomanana. Misy ny mpanohatra hafa any fa izao aloha ny zava-misy ny hitanay ary arahany rehetra manaiky misy izay mpanohatra hafa izay fa tsy tokony mihitsy hialokaloka ao anatin'ny tiako Madagasikara sy ny RMDM rehefa mahalala ny fitsipika ifampitondrana io nge tsy mila fianarana be zany zavatra rehetra any fa kiny indray mandeha zany dia tonga dia azo satria raha manana fikambanana tarika fikambanana ny tenako
ny fikambanana zay feheziny andiny-dalàna 60-133 dia milaza fa hoe tsisy resaka tombony ina resaka rabola ary ihany koa iverenako matsy de resaka hoe tsy mampety an'iosenisy ny rehetrarehetra amin'ny tanily io ny any amin'ireny fikambanana tsotra ny fotony ireny aza tsy mahazo misy roim-pihavanana zany ao anatina mpitantana ity raha-pirenena ary amin'ny faratapony amin'ny androm-panjakana no rehefa tsy mivady minisitra no tompona andraikitra ao asa na omseni zay na ao amin'ny ACC dia nivadiny rindray sady minisitra de za sekretera jeneraly de ity député de ity anako ty ato aiza nisy zavatra satria kitrano atrano resaka nepotisme akoatra ny fanodinana sy firaisana tsokombakomba fa mbola iverenina akoatra ny misy ifandraisany tsy misy ifandraisany ty teniko ty namana faniry hoe reny ny zavatra nitranga tamin'ireny famadiana ny vokatra zay fifidianana ny fandimby teto izay de mbola ampin'ny sasany fa anao hoe circonscription électorale vaovao any apita de zay tiany io ny eo raha tsy misy ny vola hoentina manampy tsy haino mitatana nyty vola atao anatin'le basket fond misy efa tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny tatanana vola amin'ny akapobeny fa nandeha ny azakazaka tamin'le fiaonana teo iny nandeha misolelaka sy mandadilady tany amin'ny vondrona afrikanina sy ny vondrona européanina nisy olo tena ny mpitondra fanjakana malagasy nangatabola satria tsy misy efa tsy mahita ny lara-pahmeana dia na eo teo mivavabe zay le tsy anaovana mivavabe dehibe ny mamerina azy ny sarotra de zany le rarehetra zany misy fomba fanao tsy mety ato amin'ny fanaovana politika eto amin'ity fireneny ity ary ny olona sasatsasany tsy sanatria tonga namana vao mavomavo akory ny tiako Madagasikara na ny RMDM samy joro am'izany tsy manavaka ireo fa ny tsy mpanaraka fitsipika ny mpamalakira lava tsy azo ekena ny miseho azo ambony noho ny hafa ny miseho azo tompony fahalalana na mifaneho-kevitra ny fahaizana tsy azo ekena ny fifamenotsika sy ny fiarahantsika ny zavatra ilainao fa aza rebirebena le vahoaka na ny mpanaradian'ny filora valomanana io tsy ny tiako Madagasikara nge manaradian'ny filora valomanana na mana faniry misy ny RMDM misy ny olotsotra zay tsy hitanao fa any ambadimbadika any fa aza rendrehana aza rendrika le saim-bahoaka rehefa ohatra fotsiny ka tsy mety aminao ny ato amin'nytiako Madagasikara sy ny RMDM zay deny zao ampy zay miala fa ny rahantsika nahita ny zavatra efa nitranga teto amin'ty fireneny ity amoatsiditra tsipireny fa aloha ajaniko an'iny resaka iny fa ny fotoana koa efa dila ny fotoana tokony hijanonantsika eto amin'izao plateau izao fa de iny nitsetsatsetatsiaritra nentina namarana anazy fa maro mbola misy loha hevitra telo amanefatra saika mbola velabelany fa mihina fa manam-potoana namana faniry mbola iresahana am'izany amin'ny fotoana manaraka de ny amin'ny fotoana fiverenako indray mbola ho resahako ihany izay resaka fiovaovahakevitra mahakasika ny hetra sy ny lalàna zay izay lasa nataon'le fitondram-panjakana fomba fanao ary ihany koa ny fitanilana amindreo satria zay moa ny actualité am'izao fotoana zao de mahakasika ny fidirany cyclone eminaty tany amin'iny faritra atsimo atsinanana sy faritra atsinanana iny ary mety ho tonga hatrany amin'ny faritra atsimo andrefana sy faritany Toliara iny dia ny fanavahana isak'izay matsiaro de mifanovaovana amin'ny fanampiana hoe ny sasany Thomas 10 kilao ray gonda ndray mana faniry ny sasany 10 kilao mandalo ndray filoha-pirenena de mizary etseroa de ny solom-bavaboaka n'izy mianakavy ohatry ny volana izy mianakavy ny vola io lany tamin'ny ireo fizarana an'ireo volam-bahoaka io vola fanampiana avany ivelany ny akamarony amin'io fa izy mianakavy na olom-boafidy sarotra le loko volomboasary no mirearesy miseho zay moa efa fanaonareo tsy mahagagana itsony fa de ny mampalelo ataovy mitovitovy marina tsy olanjaina any amin'ny pharmacie ny fanampiana omena ny tsirairay fa le tena hoe madiko de enjehana indray le asana mpanao gazety izy iny na zandry kely izay namoaka le zao ny zavatra mahazo anay aty atrampanao hevitra amina commentaire nge zao zay indrindra ma tsy namanao partage zavatra kely tsy misy fotony fa tokony za zany raha misy ny proposition de loi na fitolo-dalàna azo atao fa reo le manenjika mampiasa fahatany ihany koa ny raha fipitsarana sy mpitandro filaminana hoentina mitehana ny sasany tokony ho enjehan'ny lalàna mihina fa misy zany sy ny hoe mpitondra mandainga ny mpitondra mandainga tsy mahatateraka ny teny nomeny tokony ho sazina ihany koa ka dia rehefa tonga zany fotoana zany dia mihina fa mety mifilamindamina ka zay moa ny ilana an'le takina an'le concertation nationale satria ninina teneny namana hafa
asiana ny concertation nationale ho ataona io anasana ny rehetra ho avy amintsika ny atsipriany de mila manao zavaritsika mandinika itsika ny amin'ny tena asomarina ny firenena ary anyvatsika zatra tsy mety fanao teto am'ty fireneny ity zay tsy nijery ny mpitondra na olom-boatendry na olom-boafidy tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany manokana zay ny nampahanitra nyty fireneny ity efa nizarazarainy mpanjanaka tsika de zao tsika mbola zarazarainy de manodikodin-dresaka ny sasany ka dia engany mino fa ho avy tsy ela zany keo nandoam-pireneny zany afahantsika daholo maneho hevitra fa tsy araky ny teniny sasany tsy ilainy zany aleo andeha amin'io fitaka zany ka dia ambava homana ampomieritreritra zay no maranako ny anjara fitenenako teto namana faniry de ao anatin'zany no mbola namafisana ny fampahirezana nareo zay niarambona niarany voina lehibe amin'ny fandalovan'ny rivodoza ary ampahirezana ny vaoaka malagasy satria na tsy nandalovan'ny zany rivodoza zany ara ny faritra maro de fantatra fa ao anaty fasahiranana lalina anaty fahantrana lalina ny akamarony vaoaka malagasy dia mampahery anareo ary manana fanantenana fa tsy ho mandrak'izay izao fahoriana sy fahasahiranana nefa naizanina jany mitaky fandraisana ndraikitra avy de amintsika tsirairay avy olo-pirenena malagasy zay fa dia makasitraka makatelina tamin'ny fanarahana an'izao fandarana misaotra ny teknisianina misaotra ny faniry misaotra ny rehetrarehetra izay nandray anjara nahatotsana zao fandarana miara-manonjy zao veloma tompoko iny ary de misaotra ny député fetra ralanjafombololo sika voafidy de tsy amboribory tamin'ny fahadimy sady filohan'ny volona parlementaire tiako madagasikara nitondra an'izay fanekevitra izay misaotra n'andriamatora kotondrina motarson alleloia kotsika tamin'ny faneokevitra netiny tamintsika teo misaotra ny rina arabe mananjara dia makasitraka ny fandraisantsika ny onjapeo sy ny fahitaleavitra ny fialatsiny eterina foana tamin'ny fanarahantsika ny tambajotra sosialy zany sy ny YouTube satria dia manana olana eo amin'ny lafin'ny connexion zany isika efa niezaka nijery vahaolana ihany teo zany fa mbola tsy totosa tsara le fampitanana izy amin'le tambajotra zany dia anaovana ny fialantsiny ho antsika rehetra fa na izany ary tsy miova ny fotoana anaovana ny redivision zany sy ny fomba handefasana ireo famerenana ny fandarantsika de mino sy mahatoky isika fa betsaka ny zavatra voaraintsika nandritra zay adinrora sy sasany izay nanomboantsika ity fandarana ity dia iaraka indray zany tsika mazava ho azy zany ho an'ny rapitso solombambaoka fa ary adevitra hafa indray noentina ao anatin'izany fandarana zany makasitraka tompolahy makatelina tompovavy io BS ny Radio Mada.